Faly manano mbola tsara atsika jiaby indray ny ekipany miara-manonja amin'ity niany ity. Miarahaba ny eto Antananarivo, miarahaba antsika namana siavagna jiaby any amin'ny faritra ihany koa ary ireo any ivelany Madagasikara izay manaraka izao fandaharana miara-manonja izao. Mikaiky atsika jiaby anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tsy miova ny loha hevitra izay hodiniana dia manodidina indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny raharam-pirenena no koranesina amin'ny tiniany ity. Efa eto ny sonim-bavam-bahoaka Fidèle Razarapierre anokatra izany fanadihadiana sy fandraisam-pitenenana izany. Miarabanao, anao ny sehatrary. Miaraba atsika rehetra tompolasy tompoko vavy amin'ny ty maraina ty mankasitraka loretina ny fitenenana ao anatin'izao miara-manonja izao indray. Ny fandaratsika dia ezahana mampita an'ireo vaovao samihafa izay tokony ho fatatsika rehetra mpanaraka an'izany fandarana zany isanandro ary tsika koa dia tia alala hoe ohatrany ahoana ny fivoarany tedra raha ahoana ny toy ny zavatra natao tamin'ny asabotsy teo lina amin'izany nareo rehetra ary dia tiako ny manambara amintsika rehetra zany fa ny zavatra izay niresahana tato anatin'ny fandarana dia tsy maintsy no tanterahana reny zavatra ireny zany hoe ahoana ny afahana manatanteraka azy. Misy fanazava-kevitra izay hoentina nefa misy koa zany anjara asa sy anjara raikitra izay tsy maintsy tanterahana ary zay no natonga antsika somary ohatrany tsy nisy zavatra nambara taminareo aloha satria mbola nanao ny ataontsika hoe fampitambo avao tamin'ireo masivo samihafa miasa simonina eto amintsika sy ireo karazana fikambanana satria zay moa zavatra niresahana tato anatiny ty fandarana ity nyresaka an'izay taminareo taorian'ny sabotsy dia niantotsika ny masivo izay miasa simonina eto amintsika ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona sisa izay tokony mba hijery sy andray andraikitra manoloana ny zava-misy sy mitranga eto amin'ny firenena manodidina ny ataontsika hoe fahampitehana ny demokrasia sy ny fahalalan'ny faneho-kevitra eto amin'ny tany sy fanjakana. Zay ny antony izay nilantsika zany ny fiara-miasa tamin'ireo olo ireo. Dia ny zavatra nataonay taty amin'ny miara-manonja zany avy amin'ny alalan'ny sombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato anatiny antoko-tiako Madagasikara itay ao anatin'ny boriboritany enina zany dia nanao taratasy ny sombam-bahoaka enina mianadahy. Io taratasy io dia nalefa amin'ireo fikambanana sy rafitra izay efa niresantsika tato anatin'ny fandarana. Le zany resantsika tato anatin'ny fandarana fa tsy maintsy harakasa zay zavatra resantsika zay fa tsy hoe miresaka tsika hoe miantso an'izao dia mipetraka amin'izao ohatran'izay niteny taminareo hoe iona amin'ny ray aman-dreny am-panahy zay dia niona tamin'ny FFKM mihitsy zay nitondra taratasy nakany amin'ny FFKM mihitsy zay dia nampahafantatra an'zareo hoe ohatr'izao ny zavatra eritreretinay manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena nampahafantarina an'ireo ray aman-dreny am-piangonan'ireo zay. Izahay dia tsy nisitona ny ray aman-dreny am-panahy hoe dia mangataka anareo ray aman-dreny am-panahy anao fanelanelanana satria raha zay dia lasa mampiditra n'ilay ray aman-dreny am-panahy any anatin'ny tontolo politika tanteraka tsika dia tsy mety zay zavatra zay. Fa ny ray aman-dreny am-panahy ma-autorité morale anazy dia nampahafantaritsika misy zavatra ohatran'izao fahitana eny raha politika eto Madagasikara dia tsy tokony atao tompotrano mionareo mba hahafahanareo mijery hoe aiza ho aiza ny asianareo ny toeranareo manoloana an'izany maray aman-dreny anareo hoe misy zavatra tokony anaovanareo fandraisana andraikitra ve na fandresen-dahatra na tsy fantatro na inona na tokony hoe ahafahanareo manao fanambarana na tsy fantatro na inona dia efa mahafantatra nareo amin'izay fotoan'izay fa tsy hoe efa misy zavatra mitranga grave be tao firenena zay vao hoe aiza ny FFKM aiza ireo ray aman-dreny am-panahy dia lasa disotsika amin'izay fotoan'izay satria tsisy nampahafantatra sy nanaitra azy mialohan'ny fotoana hoe efa manomboka mahita efa misy zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena misy fomba fijery ohatran'izao tsy hitovina mpitondra fanjakana ny mpitondra fanjakana manao letrezana noho izany mety hitarika any amin'ny tsy fitovim-pijery enjana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohitra zany ary zay fihetsiky ny mpitondra fanjakana manoloana ny fanoheran'izay dia miteraka ka sao lahy rapitso rafakapitso misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia ho tompotrano mionina nareo FFKM ary mety anymetsiny hoe anareo kosa dia tsy mba nanantona anay mihitsy na dia mba nampahafantatra fotsiny azy hoe inona moa zany ny zavatra misy sy ny eritreritrareo manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia nalanay ny adidinay ary dia nentinay tany amin'ireo ray aman-dreny am-panahy dia tsapan'ireo ray aman-dreny am-panahy tokoa fa izahay dia tsy nitaky fanelanelana teo amin'ny ray aman-dreny am-panahy satria zay dia tsy olona mitady toerana tsy mitady seza zay foana manko ny zavatra misy hoe rehefa tsofoka ny ray aman-dreny am-panahy dia manao fanelanelana dia mifandresy lahatra amin'ny olona mahazo fahefana dia atao ny fizarana toerana sokafana ny gouvernemanta na irana mitantana ny fanjakana
tsy zay ny zavatra takinay eto amin'ny firenena fa hoe itsika dia mitaky nisiny ny fahalalany faneho-kevitra isiny ny fahafahana maneho hevitra eto amin'ny tany sy fanjakana ary isiny ny firenena tsaratatana tsy manana ady afa-tsy amin'ny fahantranotsika ny ady amin'ny fahantrana dia mila fandraisana ndraikitra manoloana reo zavatra zay resantsika ireo hoe mila misy fanoerana eto mijoro ary afaka manao ny asany ara-dalàna mba hahafahan'ny mpitondra zay mahazo fanjakana mandrefy ihany koa ny zavatra tsy mety nataony fa tsy hoe ibitaka amin'izay everin'ny sainy fa mety vitany ihany zay zany le zavatra tiatsika apetraka ao anatin'ilay fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena dia zay zavatra zay no natonga atsika ny resaka an'iny taoriana ny sabotsy lasa teo zany rehefa nitrangy reny zavatra ireny dia nitentsika hoe isika dia manaitra ary misitona ny sainy reo fikambanany resam-pirenena rehetra zay miasa somonina eto Madagasikara reo rafim-pitantanana maso voa samihafa miasa somonina eto Madagasikara mba tsy hitazapotsy ny manoloana n'ireo zavatra ireny satria ireo olona ireo dia isan'ny mitaizantsika ihany koa amin'izany fampanjakana ny demokrasia sy ny fahalalany faneho-kevitra zany ary nisy ny tanytan-dalàna noho izany dia misitona sain'izy ireo tsika hoe misy zavatra fahafa teto aminay ny sabotsy ka tsy atao tompotrano mino nareo fa milaza miara mahita aminareo zahay ary zany zavatra zany dia voapirofo ny sary samihafa zay miparitaka na tamin'ny tambajotserasera na tamin'ny fitaovatserasera maro samihafa hita sy voapirofo zany tamin'iny asabotsy iny fa tsy nisy na dia kely azy tao anatin'ny fikasana anao tatitra natao solomamboaka enina voafidy de Tantanarivo renivohitra fa nisy korotana teo satria dia hetsika ampilaminana tanteraka tsy nahitana na dorom-pone anankiray na varavarana vaky na fitaratra miparitaka na tranony rehatra ary na olona naratra tao anatin'izany na mpitandro filaminana voakasy tanana tsy nisy ny mpitandro filaminana dia tsisy nanombinana na singam-bolo ray aza zany hoe tsy nanohitra ny mpitandro filaminana ny mpanao fihetsiketsehana fa dia ny mpitandro filaminana indray aza no ny azakazaka nanenjika mpanao fihetsiketsehana ary nysambotra azy ireo ary nitondra an'izany teo alohan'ny fitsarana ary niezaka napiditra an'ireo olona rehetrarehetra ireo tany amponja zay zany ny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy ny anankiray faharoa dia ity nisy ny atao hoe dérive dictatoriale voapirofo zany amin'ny alalan'ny fidinan'ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera ao anatin'ny fandriampahalemana misahana ny tontolo fandriampahalemana anankitelo dia ny ministera ny fiarovam-pirenena ministera filaminana anatiny ary ny sekretera-mpanjakana medidiny zandary zay tsy tompon'ny fibaikoana fa tompon'ny politika ny ministera ao anatin'izany fiarovam-pirenena sy ny fitandroana fandriampahalemana zany no tena nidina nanao fibaikoana nisy mihitsy aza moa no nambara fa dia hoe tsy tokony hipetrapetraka ny idinanareo aty za zavatra zany zany zavatra tena nafahantsika ndresaka hoe zay rehetrarehetra zay dia ahitana taratra fa tandondondoza ny demokrasia eto Madagasikara satria midina manome baiko manakana ny fahalalan'ny faneho-kevitra ny tompona andraikitra politika ao anatin'ny fiarovana ny firenena amin'ny fandriampahalemana za zavatra zany dia nisy sary ary efa nalefatsika ao anatin'izany taritra rehetrarehetra zany akoatr'izay dia eo ihany koa ny mikasika ny ataontsika hoe fampiasana an'ireo fitaovana zay farak'izay mahery vaika ary narantiranty sy narentirenty tao anatin'ny arabe ny fahaleovatena sy teo manodidina nanalakely tamin'iny fotoana iny navoaka avokoa rehefa mety fitaovana nanana n'ilay mpitandro filaminana hoentina iatrehana olona anankienina solomahomboaka hanao tatitra ny mifanindradalana amin'izay nefa etsekilazay tany amin'ny faritra dia nisy vahoaka malagasy tsy manatsiny sivy mianaka nisy dahalo nandoro velona an'izany tao anatin'ny tokantrano ary nidorana velona ary maty tsy tradrano tsisy ny raisinareo olona reo lasa charbon zany zavatra zany dia tena hoe fampitahana ny tena hoe ny lafin'ny politika no mahazo fiarovana noho ny tena hoe vahoaka sy ny fananany zay miala amin'ilay ataontsika hoe lalan'ny vina napetraka ho fampiasana ny mpitandro filaminana sy fitaovam-piadinana anany ny vahoaka malagasy izay ny vidina tamin'ny alalan'ny volan'ny vahoaka malagasy tao anatin'izany dia nampiahiany fisin'ny olona hafahafa raha jerena teo amin'resaka volokotitra izay nampitonga ny olona isaina fa tsy teratany malagasy no niatrana ary niaradi tamin'ireo tafika izay nanao an'izany herim-pamoretana tamin'ny asabotsy teo zany akoatr'izay dia voahitsakitsaka ny zoan'ny olona ifamezivezy teto amin'ny tany repoblika Madagasikara zay voafaritra ny lampanondrenana ny fahafahan'ny olona mivezivezy satria na ny zotra nasionaly na ny zotra tato anatiny dia voasakana avokoa ary dia tena nitondra faisana izay ny mpitandro filaminana moa dia hoe mialatsiny no ny fanelingelenana zay fotsiny nambarany efa tsy fanelingelenana tsony ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoana ireny mialatsiny amin'ny mpitandro filaminana zay nanao conférence de presse maly
fa de tena mihoatra lavitra noho nzay atao hoe fanelikelenana zay zavatra nitranga tamin'ny sehatra fifamoivoizana nefa moa de fialatsiny kely fotsiny ohatran'izay no nentin'ny mpitandro filaminana zany hoe tsy mbola misy ihany koa considération nomenan'ireo olo reo ary atramin'ny omaly de tsy nahafantatritsika hoe mba hanisy tompona ndraiky mpanjakana nandeha nitsapa lahelo an'ireo fianakaviana sivy izay dorany dalo tamin'iny apitson'ilay asabotsy ny siny ny fahitana taratra fa dia manana fitaovam-piadiana tsy toko tsy foroana kay ny mpitandro filaminana rehefa entina iaro ny solombavam-bahoaka tsy hanao tatitra ary tsy afaka miteny ntsony androany ny mpitandro filaminana hoe zay de tsy manam-pitaovana mahatonga anay tsy maharo mivahoaka sy mifananana fa hay misy le fitaovana fa tsy mivoaka reo raha tsy arovana ny sezam-pitondra zany zavatra zany de isan'ny mampalahelo ary mbola afaka namoaka koa tsika fa haika ampy ny isan'ny foloalita satria anarivony mihitsy no mivoaka nirovana zany toerana zany rehefa ohatra ka irovana ny sezam-pitondra izany rehetrarehetra zany mitambatra de mbola napino ny resaka manodidina ny tsy fahafahana maneho hevitra satria de tena tsy afaka nanao an'izany ny solombavam-bahoaka izay nanana n'izany fanindrina zany zay farita lalam-panorenana ny tsy maintsy anaovany an'izany ao anatin'ny faritra izay nalany azy ary de vohitsakitsaka tanteraka ny fahafahan'le solombavam-bahoaka nanao an'izay tatitra zay na dia takiny ny lalam-pandrenana azy etsakina zany dia ny fanamborana n'ireo olona zay tsy manatsiny noho ny fijoroana amina hevitra finiavana ien'ny tatitra no natongavany teo fa rehefa nanao fanaminamenamena dia voasambotra rehefa hiaino ny solombavam-bahoaka dia voasambotra ary dia zay ny fahadisoana ny samborana azy eo any koa ny ataontsika hoe fampikatsona ny fiainan'ilay faritra mihitsy sy ny manodidina zay mety misy olona tsy voakasiklay tatitra kory fa miasa manodidina araky nambarantsika teo hoe tsy nisy nasingana varavara anankiray vaky na fitaratra ray vaky tao anatin'le etsika zany hoe afaka nanao ny asany tsy misy tomika zany reo olo reo nitatitra nandeha ny fitadiavam-bolan'olona tokony nandeha raha tsy nisy zany ny karazana famoretana nataon'ny mpitandro filaminana tamin'iny fotoana iny noho izany dia ny bangonay ao anatina tatitra anankiray io tao anatina taratasy anankiray zay rehetrarehetra zay dia io no nalefa n'ilay solombavam-bahoaka enina mianada amin'ireo fikambanana na masy vo samihafa miasa simonina eto amintsika ary nampahafantarina zareo zany zava-misy zany dia nanao taratasy ny solombavam-bahoaka enina mianada naterina tamin'ireo masy vo eto Madagasikara isan'izany teo anivony masy vo frantsay miasa simonina eto amintsika de efa nanaterina n'zany taratasy zany omaly isan'izany ny avy eo anivon'ny UNICEF zay rafitra anankiray miasa eto Madagasikara miany reny sinjaza isan'izany ny ao anatin'ny fikambanana Transparency International isan'izany ny masivoan'ny Suisse miasa simonina eto amintsika isan'izany ny masivoan'ny Allemagne zay miasa simonina eto amintsika ao anatin'izany ny solotena maharitra ny PNUD izay miasa simonina eto amintsika dia nanaterana ihany koa zany taratasy zany hoe nanao taratasy ny solombavam-bahoaka enina mianada hoe de mampahafantatra anareo ny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy teo fanamafisana io fa milaza miara-mahita tsika am'ireo olo reo fa efa miparitaka tany amin'ny tambazotra serasera ny sary sy ny zavarehetra mifandraiky am'izany de nanao an'izay tatitra zay ny solombavam-bahoaka isan'izany ny masivo Afrika Atsimo miasa simonina eto amintsika de nanaterana n'izany taratasy zany ihany koa ao anatin'izany ny au commissariat au droit de l'homme zay nanaterana ihany koa zany satria ny resaka zon'olombelona io fatatsika efa nisy voasambotra amin'ny tsirariny ireo olona zay tokony afaka anatrika sy iaino an'izany tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka zany saingy fisamborana no asetry ny fitondram-panjakana an'izany dia nampahafantarina n'izany taratasy zany ihany koa mbola misy ao anatin'izany ny ao anivon'ny SADC zay fatatsika tsara ny rôle raisin'ny SADC eto Madagasikara amin'ny resaka politika de nandefasana n'izany taratasy zany mbola misy ihany koa reo masy voafa zay nandefasana n'izany taratasy zany fa zay aloha zany efa voatitra fa mbola misy reo mbola hoaterina araky nefa nitenenay azy dia narahanasa zany zay zavatra zay zany hoe tsy mipetrapotsiny le solombavam-bahoaka fa manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany ho toy n'lay zavatra nitranga tamin'ny asabotsy teo de mampahafantatra an'ireo masivo izay moa de tsara ny afantarantsika zay satria taoarinan'iny zavatra iny de nisy ny fiaraha-mientana ary isorana be da be indrindra fa ny diaspora zany na ny atsy la réunion zany na ny any France zany na ny any faritra hafa ihany koa ary mbola
irariana ny toizany any am'ireo firenena hafa ny velany any satria de misy teratany malagasy avokoa izy reny rehefa nahita ny zavatra nitranga tamin'ny asabotsy teo nahita ny fanapainam-bava tamin'ny asabotsy teo a dia mirahina miray fo amintsika te Madagasikara dia manao ihany koa karazana taratasy samihafa mandeha am'ireo rafitra sy tanatohatra misy any am'zareo any ary maneho ny heviny manoloana an'izay dia isorana be da be ianareo amin'ny fiaraha-miasa satria ao anatiny atao hoe dingan'ny lobbying international mihitsy tsika am'izao fotoana zao zay zany zavatra misy am'izao fotoana zao hoe manao karazana fandresen-dahatra eo amin'ny tontolo iraisam-pirenena tsika zany hoe i Madagasikara zany de tsy afaka miolonolona fa Madagasikara dia ao anatin'ny fikambanam-be ny firenena mikambana ary maro ireo karazana fepetra sy fitsipika izay nosiny avy Madagasikara hitovizantsika am'ireo firenena efa mandroso ka zany zavatra zany no ataontsika hoe ezaka nataony ireo solombavamboaka zany enina menada lany tato anatin'ny boriboritany enina tatantanarivo renivohitra dia nampafantatra hoe tsy nahavitana anao tatitra zahay satria dia nomena daholo ireo antonantiny santonan'ireo lentany saiko reo fa nomena daholo ireo antonantiny reo dia nalefa an'ireo taratasy reo iandrasantsika zany ny karazany hoe valiny mahafapo ary fandraisana andraikitra mavitrika avy amin'ireo ataontsika hoe fikambanam-be iraisam-pirenena satria tsika hoe miara-miasa amin'ireny dia ilaitsika ny fandresy lahatra am'ireo mba isiny demokrasia inona moa nytanjona amin'izy dia mba nisiny ny demokrasia eto Madagasikara ary isiny ny fahalalana maneho hevitra fa zo fotitra zany ny zavatra takitsika zany dia ho afaka maneho hevitra nkalalàntsika ny zavatra tiatsika tokavana zany dia hoe manao an'izany taratasy zany tsika miara-miasa amin'ny diaspora rehetrarehetra tsika mba hahafahantsika mahazo tosika avy amin'ireo mpiara-mombinantoko amintsika hafaka mampita amin'ireo tompona ndraikitra zay manao letrezana hoe ilainy fireneny zany fanaovana an'izany hoe fahalalany ny faneho-kevitra zany ary manana zo hanao tatitsy ireo solombavamboaka ireo ny vondrona eropeana dia isan'ny mbola omentsika n'izany taratasy zany ihany koa ka zay zavatra zay no tiatsika ampitaina aminareo hoe ny tanjon'ilay fandefasana an'ireo taratasy ireo zany dia tsotra satria sa dia misy manontany fa maninona moa zany manoratra an'ireo taratasy ireo tsika satria tsika mangataka zany ny isiny ny fahalalany ny faneho-kevitra isiny ny demokrasia tena izy nampahafantaritsika an'izany ray aman-dreny am-panahy zay nge le izy ka zay zavatra zay le tiatsika ho tonga eto amin'ity firenena ity hoe oka zay ty manao letrezany ity oka zay ty manao herim-pamoretana ny mpitandro filaminana ity reo mpitandro filaminana reo tsy fa valim-bahoaka avy ety amin'ny vahoaka ihany koa reo fa omenareo baiko izy dia satria izy matahotra ny toerany dia manao an'le izy omenareo baiko izy dia le olona nomenareo toerana mibaiko an'lay olona eo ambaniny koa anaraka an'izay baiko zay dia iny izy so mitsangana dia manao an'izay famoretana an'lay vahoaka tanam-polo ve olona tsy manana basy dia ifanehitra amina mpitandro filaminana tsy marina zany fa le mpitandro filaminana omenareo baiko mba tsy isiny ny faneho-kevitra dia hoy tsika hoe rehefa ohatra ka omenareo baiko ny mpitandro filaminana dia hiezaka indray zay andeha amina dingana hafa mety hahafahanay mahazo tosika sy fanampiana tosy tanana mahazo tolo tanana zay any amin'ny resetraisampirenena reny hifanampy aminay mba ho lasa karazana hery anankiray ihany koa handresy lahatra n'ilay mpitondra fanjakana eto amintsika hoe tena zavatra ilainy eto amin'ny firenena zany fisiny faneho-kevitra zany zany fahalalahana zany ary zany demokrasia zany ny tanjonsika dia tsotra afaka manao tatitra reo solombavamboaka enina menada reo zay ihany tsy misy afa-tsy zay ny tanjonsika ary rehefa manao tatitra eo dia tsy tompotrano miontsona ianao vahoaka zay ny fidy azy zay nge ny tanjontsika atreto dia zay ny zavatra ilofosatsika zay ny ady matamatesasika noho zany dia manao an'izany dingana rehetra zany ka sao dia misy mieritreritra ny inona indray ny natao solombavamboaka fa manao inona roatra ny tsy eno eny zay ny zavatra nataonay mbola mandresy lahatra tsika eo amin'ny tontolo resam-pirenena satria maninona mbola resen'ny mpitondra fanjakana lahatra ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana dia mitady hery afitsika nafahantsika koa miatrika an'izany satria tsy vitatsika rery io mila tosika tsika mila tosika avy any aminareo vahoaka ary mila tosika koa tsika avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena reo fikambahana maro samihafa miaro ny zon'olombelona natao tsika zany nalefatsika zany dingana zany ary mbola tsy janontsika mbola manampy amin'izay dingana rehetra ny anjaranao zany ianao vahoaka zay mitovy eritreritra aminay io dia raha miasa amin'ireny sampany reny ianao na amin'ireny fikambanany reny dia mandresy lahatra any koa le olona mpiara-miasa aminareo hoe ilain'ny firenena zany fahalalana maneho hevitra zany ilain'ny firenena izany sisiny demokrasia eto Madagasikara zany ka dia mila ny fifanomezan-tanana amintsika rehetra na ny etan-tanindrazana zany na ny any ampitan-dranomasina zany azafaly hoe miara-manonja fotsiny nareo any ampitan-dranomasina zany dia ataovy kokoa zahay ety ananina aty
fa manana andraikitra sy adiditsika rehetra nyfanometanana hoe mila malalaka ny fanehonkevitra any Madagasikara, mila mitovy am'ireo firenena efa mandrositsika, malalaka ny fanehonkevitra, afaka miteny daholo na maro anisa na vitsy anisa. Zany ny tanjona tadiavintsika petraka eto amin'ity firenena ity, ka dia mila nitosika avy any aminareo diaspora ihany koa zahay, mila fiarahametanareo diaspora ihany koa zahay, mba ifanometanana aminay, ifanomehery aminay, ary andresy lahatra ny sehatra raisam-pirenena any amin'izay sehatra misy anareo rehetrarehetra, mba ahafahany eto Madagasikara maneho hevitra kalalahana. Zay ihany zavatra tadiavintsika, tsy mitaky zavatra koatran'izay tsika, dia afaka maneho hevitsika. Rehefa afaka maneho hevitsika dia misy eto amintsika ny atao hoe demokrasia. Dia miaina n'izany demokrasia zany na ny mpanohitra na ny mpitondra, ary aina malalaka sy aina kalalahana ny voaka rehetra amin'izay fotoan'izay. Ary eto mamarana azy moa dia apetraka foana ny antso amintsika rehetra. Misy ny victime izay herim-pamoretan'izay aty amintsika zay nitolona ho an'ny fahalalahana ny fanehonkevitra. Nisy ireo zay nisamborona ary nitovizan'izy rehetra dia tsy nisy akavahana, tsy nisy hoe ka ty raiky ty mba ohatr' zao, fa dia nalefa any amponja daholo izy 2 mianadahy. Noho izany dia mila fanomezan-tanana avy amintsika zany, mila fanosehana avy amintsika ihany koa zany, na voatsirambony tanana na inona fa miara-mientantsika. Asehora nga fa gasy miara-mientantsika ary tsy avelantsika io rery namantsika reo dia mifanometanana amin'ny fianakavian'ireo tsika, mifanampy amin'ny fianakavian'ireo tsika. Fa na inona tsy zay nahazo andreo itsika kosa hoery sy tanjaka ho azy ireo, atonga azy ireo hitraka, na any azy ireo dia atoky fa tsy very izy ireo fa manana antsika. Na any ampitan-dranomasina ianao, na etan-tanyrazana ianao, dia ifanometanantsika, tsy olona nangalatra ireo, tsy nandrobo ireo, fa nijoro amin'ny atao hoe fahalalahana fanehonkevitra. Dia zay no natonga azy ihany. 2 mianadahy reo vitatsika zany, mifanometanana amin'izany tsika. Dia efa misy ny tompona raikitra zay mandrindra an'izay eo anivon'ny tiako Madagasikara, dia ireo no tsara ifandraisantsika, dia zareo no mandamina an'izay miaraka amin'ny fianakaviany reo ataontsika 2 mianadahy reo. Ny fianakaviana 2 mianadahy reo dia tokony mifandray amin'ireo eo anivon'ny birao ny tiako Madagasikara zay efa mandrindra an'izany, mba ahafahana manao an'izay fifanomezan-tanana izay amin'ireo namantsika ireo. Ka dia alahoery ho antsika rehetra fa ny firaisan-kina no hery, ary aleo asehontsika fa tsy kivotsika manoloana an'izany, satria raha matahorana reny ampitahorina amin'ireny tsika dia matahotra, satria rehefa misy an'izay dia tsisy tsony nitsangana eto amin'ity firenena ity. Fa rehefa asehontsika hoe tsy very ireo fa namantsika ary ampitsika sy toanantsika, dia mitraka ary mifanometanana amin'izany tsika, dia mitraka ireo ary mahery ireo rehefa ohatra ka ampitsika izy toanantsika ny fianakaviana. Misy amin'ireo izay efa nanao an'izay nataony ny ohatra ny mpisolo vava efa nandray ny andraikitra fanandrify amin'izany, dia fisaorany ireo navita, fa mbola afaka manao itsika rehetra mifameno amin'izay efa nataony sasany, efa nisy nanao ny fakomaly, nisy nanao ny omaly, dia mbola toizantsika koa zany amin'ity tontolo andro ity. Dia makasitraka atsika rehetra mifanometanana ao anatin'izany tolona rehetra zany, fa mbola ao anatin'ny dingan'ny tolontsika, ary tsy avelantsika raha ohatra ka tsy mitoetra eto amin'ity firenentsika ity ny demokrasia tena izy, zany hoe fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana araky ny voafaritsy ny lalam-pandrenana. Tsika tsy miala amin'ny lalàna, fa ny ao anatin'ny lalàna no arahantsika voafaritsy ny lalam-pandrenana, fa mahazo manao tatitra ny solombavamboaka ary takiny ny lalam-pandrenana zany. Dia noho izany zo fototra dia tseketsika raha tsy atao zany zavatra zany. Tompo lasy tompo vavy voalohany dia miaraba antsika miara-manonja rehetrarehetra député Rodin. Atokonany tsy araba foana fa fiaraba, satria arabaiko koa reto namana rehetrarehetra amin'ity lakamisy marainy itikatra, mikopakopa-tanana ho an'ny tsenana lakamisy be tsena rehetrarehetra zay tratrany tsenana lakamisy, fa zay no tsena ny ambanivohitra any. Ny tikambara amin'ity marainy ity dia mamerina foana, averiko foana ary tokony averina fisaorana, fakatelemana, fakasitrahana ho anao rehetrarehetra navita ny didy niezaka nitondra ny alahelonao, alahelon'ny filaza azy niakatra ny Analakely tamin'ny asabotsy iny. Isaorana ianao, isaorana rehetrarehetra, tsy akanavaka rehetrarehetra, nahavita be ary nahavita zavatra mbola tsy nisy atao firenena isika menakavy, indrindra ianao mihaino ty radio miara-manonja itikatra. Tsy hainy tsy teny, ahoana ny tsy laza. Misy manko mandraborabo hoe
tany somary manontany ihany hoe malahelo tsy tafiditra tao Analakely sisy tsy tafiditra ianao nalahelo anao zay ke nanaraka teny amin'ny sisiny teny ihany natazana hoe ahoana fandehanty zavatra tikatra. Raisiko kely ny hiran'ny anabavy Bodo hira enitsika isan'andro matetika isika mpandrisy isika tsy risy fa mpandrisy nandrisy isika fa mbola tsy nisy ohatran'izay raha zao tontolo zao tamin'ny tolona lava tany aloha tany ny hoe Tananamaty Antananarivo fa ty ny tena hoe Tananamaty Antananarivo tamin'ny Sabotsy reny zavatra misy ozy fifaliana ho anao asiana kely fa tena tokony ho faly ianao fa na maro arany sakana fa raha ohatra ka atovy any eritreritra fa tsy nareo ny mpakana adala ireny zareo reny adalana natao reny adalana reny amiko ny antony de mena tanteraka Antananarivo tamin'izay ary zay nahatonga azy hisambotra an'izay miakanjo mena reny natao hoe adalana ny olona vetsy akanjo na mena fa raha ohatra ka zany ifampisambotra amin'ny akanjo ohatrany anahirana amin'ity fireneny tikatra satria misy akanjo hafahafa koa tsy tian'ny olona intsony any aminay reny efa tsy tian'ny olona de mbola ire sanatria za tsy misakana an'izany aloha fa toetra ratsy zany aloha zareo nahavitany tamin'ny Sabotsy nanenitsy akanjo zay nanenitsy akanjo tena nanenitsy akanjo zay ny akanjo reny ninjeny sy nanao zay nafatifaty azy menakavy tsy mety iny ko satria isorana koa be dia be reo namana tao ampitany filaminana zay namany ny tena moa ho atsika atao anatin'ny miara-manonja tsara nylazako an'izany fa babe any soa natao ho an'ny mpitandro filaminana hatramin'izay na député ny tena izay betsaka izay tsy haitsononony zany zareo mahalala an'izany fa nafinaritra mba nafaly de be ny tonga koa reo mpitandro filaminana tamin'ny alatsinainy ny talata milaza mizara ny alahelony hay ve ka ohatr'izay ny tonanany tiraraha mango itikatra satria raha ande hitsangatsanga ny olona de merikesinina de miperturbena zany hoe nadalaina fa nanina hoe adalaina mihitsy zany ny mpitsangatsangana ny tomobile sy ny kadrere nampandehanana tongotra teo ny nafatarana fa hay ve efatra alina ariary zareo ampitany filaminana tamin'izany entina nanaovana an'ireny totra ireny nampalelo kely fotsiny de tao amin'ny zareo tao amin'ny polisy de milaza fa hoe 150 000 no azo de anao sy ny aintso zavatra anao andray zavatra eny tsy hitamoro zalafa zay zava-misy ho any fa vola ny tamin'ny Sabotsy indray de tsy nahagaga tsy nahagaga satria navita zavatra be isika navita ianareo nampiseho an'ireny satria tsy ho an'ny malagasy ihany nampisehonareo an'ireny inona nampisehonareo tamin'izany nafahatsika menakavo namoaka an'ireo fitaovam-piadina nampidirina tsokotsoko teto Madagasikara na ratiraty satria ireo sisany nanao baolina teo amin'ny avenue de l'indépendance sy niakatra tany tanina reny na tany mena sy ny karaha reny le fitaovana nampidirina sy ihany ianareo fa nahavita didy ianareo satria aingana be fampitanareo tany amin'ny sécurité Nations Unies hoe tony le fitaovana tsy fatampevina nampidirina entina nampiroroana ndra malagasy nampiroro atsika nampiroroanareo ary ho tadidy ny taranaka mapara hatrany arenany taranaka rehetrarehetra mifandimy fa ohatr'ireo zany malagasy zany tamin'ny andro ny 2021 fotoana malaza ny toan'iny nafahany Nations Unies nandray manara-maso ny zavatra misy ay ve ohatr'izay reny tompoko reny le fitaovana fa tsy mbola nataonay teto Madagasikara tamin'ny andro mena lamba ary tsy nisy reny fa tamin'izao vao nisy azany tiako nafahanao nafaly anao fa mikirotana ny fanjakana mikirotana ny mpitondra de ny teneniko hoe fa maninona no manao totra ratsy ohatran'ireny satria zay foana ny fiainana
androany raha nihainao ny moaly nihainao ny namana fidelany anapatsiahany teny nga préfet de police zaho a matetika niona tam'izay tolona natao tam'rangahy io fa de zay le izy zay hoe tsy tompony tenan'le olona fa batsona zay le izy zay le manenjika an'le bokotra ny enjehana ahoana ny azahoanany ty fa de avy eo rehefa vita ny ady ataonao a omenandray anao ampitombona ny anankiray bokotra anankiray ohatra daholo rehetrarehetra hoe fantatro olona ny nareo rehetrarehetra reo hoe niaraky tsika hatrany 2009 na ny zavatra nataonareo tsirairay avy fantatry zany fa tsy nankivony teo amin'ny tolona zay natao a ho an'ity fireneny ty tolona ty moa tsy tolona inona kory fa de hoe tolona ho an'ny fafana amoahana ny zava-misy a eto amin'ny firenena fa raha hitantaraiky anao satria namana tao amindrareo ihany no ny teny hoe tsy hita député fa tataka be iny zavatra iny tataka fa hitataka iny tsy tataka ay natao zay anazy hoe tsy hitanay fa vola be ny nafafy tamin'ity ka teo ohatra ny gaga ihany tamin'ny sabotsy maraina tamin'ny andro iny nahita an'leto mpitarika to daholo nareo minan-kafy tajana ny ataony olona nanaovana azy nisy sary tsy haiko nisy nitatitra voaray de hoe niekandrefana nankany a ary amin'ny fanaovana terrain de golf anao inona maromaro nareo ny tany gaga zay fa vola tsy zaka tsy vitana tsy ohatran'le vola tsy lanjana volamena tsony nentinareo avana fa maromaro amin'ny volany zaraina hoentina pirorona n'reto malagasy a mitaka amin'ny fahamarinana sy mieno zay tamberina zay mba zafatany zay asomy fiainany alalany ny lalako zorany hoe makany aninona ny lalana andianako sy mivady aman-janako sy zay minan-kavy ho any aninona ny ale fa mazefatra tena mazefatra no iainana ankehitriny zay no natongako ny teny hoe izy ty zalahy tsy vita amin'ny vola fa mivola nge zay faly le namana faly reo mpitany fitaminana na azy satria na vita didy be debe fa be debe fa tsy sotro zany a no azo tamin'ny asabotsy iny hoany fa vola ry zalahy fa mifanahy azy amidy intsony mitodika tatitra ny natao amin'ny madepute ny teny marina fa eny tatitra ny natongavana anao tatitra ny natongavana teo amin'ny 13 mai le tatitra nge tsy mbola vity mbola be debe ny tseniny voaka malagasy telonjato peso any ao anatin'iny mbola hafa ao anatin'ny maromaro ny ao anatin'iny zavatra iny ministera isan-karazany manomboka any amin'ny zokony rindrina ny amin'ny foloalindaka manambatonga any amin'ny fisefim-pokotany hoe inona any amin'ny administration territoriale ohatriny amin'ny vola miasa any zany ny zavatra navongo tiana ho avoaka ho fantatro Madagasikara hoe makaizy reto zavatra miketrihany reto olona manana baka plus 24 reto satria niketrika be izy ireo amoahana fa hoe tsy maintsy olanina ny assemblée nationale de natao daholo ny rehetrarehetra zay ainy soratra rehetrarehetra zay mety amin'ny tahana sy entina satria maro anisa hono tao amin'ny assemblée nationale indrisy nefa zavatra maromaro ny tena efa rairenina voka tamin'ny vahoaka tena milaza aminao fa tsy tia herika hiverina na ny député nanangatana tamin'eny ho any amin'ny tany nisy azy tsy tia hijery amin'ny vahoaka fa aive zany no ataonareo any an-taninarivo any zany ny tatitra ataonareo miaraka amin'retiko mpanatanteraka na ny exécutif ny ainana zany hoa ny zavatra lehibe anankiray tena tsy karitra tena nakarary ary nasosotra ny eritreritra azy de tamin'ny nanaovana ny haute cour de niny zany ny ACJ vonitsangana va tonga député anankiray fa hoe mpitsara de inona ny azakazahana va ataonao ty zavatra ty atao vraiment metimety azy tsy mbola nisy an'izany lalàna tapahana atao anatin'ny 15 minutes ny commission de vita reny fanidina de hoentina katsy a zay efa nilaza fa tsy dakoro amin'ny zavatra ohatran'io maro izy ny tamin'izany fa tsy io rery tsy ACJ io rery
na haute cour de justice nylazaina azy fa vitsy de vitsy nanao an'io fa nentina avany ampanatanteraka avany amin'ny avany atapony avany ny tantara fa tsy maintsy retolony reto ohatran'izay zany nanaovana azy de avy le ranga satria zay le mpamadika palito lava no anatin'le commission de vita ny commission de nylaniny mialatsiny fa zava-misy de tsy maintsy ho tantaraina amin'ny vahoaka ny zava-misy mova tsy ohatran'izany keo tamin'ny resaka tao amin'ny le resaka ampandrefitany mitokodina tao ambony tao de atsangana izy de reto ny commission de dimina anankitelo na efatra de adova lany tato ty fa zavatra efa lavina taly aloha aloha apetrako zany tamin'ny androny mandana italoha reny zavatra reny lavina daholo reny fa natao ambiziziny dirana azy a tsy maninona na dimy na enina ngamba raha misy de misy 12 na 14 nandany an'izany aloha fantatry ny olony zany de zay ny nandany fa hoe ny mpandrefitany sy ny karazany nazaina tao de hoe lanina fa ny fanjakana ny manao fa le olona nianatra tsy nanao an'le inona ny tonanao ny fireneny ty na ohatran'izany no tao efa enao ihany nandany io tary aloha tary tamin'ny enao nanao fanondrenana inona zany mpanohatra fa tsy dakoro am'izany ianao nentina atao commission anatin'izany ny tena fa manina natao an'izany le raha-pirenena efa nytany saiko teto ny resaka emergence Madagasikara io mahatonga zay mety ho zava amin'izany mahatonga ny maorisianina mikorotana io satria tsy d'accord amin'ny zavatra tsy mety ataony ny firenena anankiroa zany maorisianina sy Madagasikara mpitondra zany de ny olona ny zavatra misy de ohatran'izay ny natonga ny korotana ao Maorisy io mino afo zay le izy satria raha voalany resaka vorotana tany atsimo ny emergence Madagasikara nentin'ny ekipa solide matanjaka herinandro filohampirenena de anjakaka tamin'ny Maorisy tamin'io anosony tsy mahalala akory ny vahoaka any atsimo io izy mitona nientandray manontolo ifindramonina fa io tany io nge ilany atsimo io efa vita tamin'ny emergence niaraka tamin'ny maorisiana fa lasa maorisianina tsy menatra ve isika député tsy menatra ve ianareo olombe amin'ny tanàna fa ny taninao io tsy efa tsy azo itsara raha tonga atao zany nanomboka ny emergence fa zareo ny tompony tsy resaka ianao amin'ny resaka agriculture za ministre ny agriculture zany olona niasa tao anatin'ny fitondrana ny ranata président Ravalomanana tao izy fa tsy tompony anankitra mivatana fa ny tonga ty mpanonga-panjakana de niakatra izy avany de tonga mpamadina palito de nahazo ny toerana nahaka amin'ny fitoerana ministre fa nga io alala impona nga io ankampona ry setia any aminay le misy hoe nga io ankampona fa ny mpanao zavatra ny olona mahay no tokony hitondrana zany ministre ny agriculture zany olona nanatrekefa fa tsy manao valo braingy ohatry ny nataona anay tary hoe ahoana raha misea ity resaka mamotro vahoaka mamanapotika firenena amin'ny resaka seigny légionnaire tany ambanivohitra manontolo ty de anao zany mitondra an'le izy hoe inona ary ty ataonao tikatra de mivaly boribory de hoe mbaloha hiezaka malagasy amony hiaro mifananany fanjakana ny tokony hiaro an'izany efa nasoronao tao anatiny zany efa nialan'ny FAO ny famonoana valala nisorona tamin'izany fa hoe raisy Madagasikara le izy fa tsy mahazo vola-tsondrareo de inona mivaly teny fa hoe aloha samy hiavy tena amin'ny malagasy fa tsy manambola tay amin'izany malagasy ny fanjakana mofa tsy mitovy amin'ny ankizy tany amin'ny université omaly tamin'le hoe solon-tenam-panjakana avy aty iavoloha tonga tany andamin'ny raharaha ny azo ny tsolon'le raha matoa fa tonga de tsy manambola amin'izany ny fanjakana fa nakaiza le vola nakaiza le vola be na ny tatao ndaisinareo napetraka le filoha teo alohany nametraka président Ravalomanana nametraka président Razoma Ampianina tapitra kokana-pango zany sisa le izy de ohatra ho any an'iny ty malagasy mahatry reto ho any an'iny izy zegny nandohetra foana
aloha tsorona aminao mizemiany fa na io mpitarika sarety mpitarika sikloposy mandohetra anefana ny trosany samboronareo any velany nefa tsy nihinana tamin'ireny na voanakotro ray ara mienatra malahelo ny tany koa zay ny mahatonga an'le miaramonja ho an'ny miaramonja hiezaka foana hoe tsy ola tapitra tsy vitany ady fa aloha fantatra vahoaka hatrany amin'ny aty fanahany mihitsy zavatra misy eto Madagasikara de am'izay fantany lalana izorany fa mety tsy atahotra izy io tsy matahotra le vahoaka iny joro fa mety hafahafa koa raha pitso mety ho hafa raha afaka-pitso fa zay ny teneniko eto hoe tsy mahamenatra tsy mienatra ary ny sahirana ny sainareo andamina ny raharaha eto Madagasikara inona moa na laminy avoaka ny vola de ohatran'ny reny tamin'ny sabotsy reny hoe ndana naka mitonasa koa fa tsy omposakosy fa raha azo natao de atao tsy haiko gony maromaro entina hozaraina fa tsy maintsy reto ake tsy mahavita raha tsy mety manao reto raha tsy meny de vitanareo tanavita zany fa tsy fantatrareo le olona ry anaty fa nyteneniko foana na eo tsy tanàna ambany fa tsy ambany tanàna akory na ambalam-bahoaka ny forina mahazo an'ireo vahoaka mba fantatrareo ve zany mety finaritra ve anao raha ampitovina am'zana koa ny tanàna ambany reny hoe ohatra zao fiainany reto malagasy ty mpitondra reto entina matato ve nareo mijery zany tsy tantinareo zany ary mety asositra nareo mety androrarinareo ny andro teneniko an'izany de io hitanareo io ny rano raha vao tonga ny andro tondra akora de avy ty ministra ny ninity izy ministra filazava ny ministera ny kolotsaina andao hidina kely amin'ny tanàna ambany eny ambany tanàna mitondra angady de atsona daholo sisanay mba mahazo vary dimy amby roapolo tsy haiko firy kilao 5 kilao fa asina mandroaka amin'ny malotony izy anao asa tana maro de mahafinaritra azy mitondra an'io zavatra io nefa tsy fantany aloha fantatry vahoaka teneniko eto midiny isika menakava midina makeny tsara sotra fa tamin'ny teteza mihitsy ny tapenana ny totofana mena sonosy tsy fantatry tsony io tany eo tsara sotra io iny vandry de tototra le vavarano tsy mivoaka makany laniera ny rano fa retsaka sagodipanina fotsiny eto mody atao an'izany mody atao zay le sagodipanina eto de hoe mody sokirina nety anana fa tsy mivoaka ny rano na osokirina ohatra ninona rany rano eny ambantanany andavamamba manatsosy karazan'iny ambobarikely sy nra tsy andeha io fa eo ihany io de miverina satria tototra le ria menareo namidinareo tamin'ny tery aminareo io fantatrareo eo andefa visite teknika io lasa tanàna tsy haiko tsony ny tompony eo fa lasa stockage angara be deaibe trano tsy fantatro lasonona tsy karana tsy fantatro fa miresaka an'le karana mpandolotra volo tia ianareo reo mbola teneninay foana 2009 fa mbola be ny tahiry atikatra be ny tahiry am'ireo mpitolonao ny anaranareo menakavy na matsana tamin'ireny fanonganam-panjakany reny ianina ny tompony anaiky abe vola taty ianina toka zao nareo manko mandeha tamberana satria tonga le olona anankiray iverina amin'ny fitonana de zay kefa navita dita am 2010 fa ohatriny anay mbola ilainareo de zay de reny teneniny honorable Roland Ratsiraka tamatavy hoe aza adino fa nymenaka ny eto monopolizeny tamin'ny andro président Ravalomanana lazaina fa Ravalomanana daholo nanangona ny anina nanangona ay zalahy reto tena mpanao an'le zavatra io menaka hoaninao nga misy tsy misy orinasa firy ny tenen'ny honorable Roland Ratsiraka hoe anokatra orinasa teto Madagasikara no menaka fankakana tsy navelany sokatra fa hoe tsy maintsy makatsy vazaha gasy de ireo zany karahan'ireo manjaka amin'ny zavatra misy eto Madagasikara de monopoliserareo hatramin'ny PPN de hoe nareo ihany manangana azy fanjaka tay anisy an'izany avena zay nataoko hoe sao de diso ny tongokalo no meny président miaratsy manao nareo président Ratsiraka anareo
fotra verina amin'ny sosialista le malagasy ny lahabary lahatraniny zay ny ainatsika zany am'izao fotoana mialatsiny aminareo aho fa marary malagasy ary ho anreto namako ato anaty miara-manonja mbola maro ireo ny teny artany sao aloha avoaka daholo marina fa tsika tsy maintsy mahita lalana moahana amin'ny marina ino ny voaka malagasy zavatra misy fa tsy fidin'ireo a no antra tsy gasy zany no antra tsy gasy zany nde itsobitsobitsy mahavelo tena tsy malagasy ny tsy tia mpiana-janaka tsy malagasy ny mba te hitovy aminareo mianaka ao anatin'ny fitondrana mampiana-janaka ny velany mandeha 88 ny ankizy aterina mianatra miaraka amin'ny garde du corps fa ny olona mianatra maraina de danana ankizy mandeha mianatra de miosotro rambary kely de mekanjo de reny le pakalelo kely mandeha mianatra miaraka mikiran'ilona sy scobido zay zany zay le mahantra malagasy ampiorinareo azy ampitonainareo azy aloha fantatry zany fa ianareo mahazo an'le vola mahazo vola be na izy ianao na izy anampitoleo fanjakana ianao nampitano filaminana tsay lahatra voaka malagasy fampitano filaminana ambamboatra no mizaka milahatra mitondra ny voaka malagasy satria any ainy any ny ainany fa mantany le olona mantany be dehibe député fa gamo reo gendarme anampy atsika atao amin'ny trésime reo tsy mipetraka ty amin'ny tanàna atsika menakavy ozy oka azy amin'ny teny zany ta misy soarivo nisy zany fa tsy zao tsy misy zany zanakitsika reo rahalahatsika reo anadahanareo reo fa tsy fidino azy niakatra teo ka izay no aloha omeko ny namana miaraka eto ny fitenenana fa ampy zay ny androany am'ty andro alakamisy itikatra fa manaraka manao bebe ndray fa mbola maro ny zavatra tiano teneniny 300 pejy baheriny anatin'ny eo boky nentina atao amin'ny assemblée nationale tiazany teti-bola mpanjakana mbola tsy hita atao zany ny hoe inona ny tetikasam-panjakana inona ny vola rehefa nataony taloha nakaiza zany PCD ny mieniny président Iera-Jomampianina efa nilanina atao amin'ny assemblée nahafahana nanao teti-bola ny azo ny budget rehetrarehetra nakaiza reny vola reny satria tokony zao izy no ampiasa tokony ampiasainy zao zany reny fa tsy zay le zavatra miseho a fa de misoratsika menakavy a mahereza tolona tsy maintsy mandeha ary efa mandresitsika fa izao hiezaka foantsika andro manalina ahafahana mitanjona farany de mifandraisena ho anao malagasy mahantra io sora tompolahy mangatelina tompovavy miarabantsika rehetra indray manaraka nyity fandarana miara-manonja androany ity miarabany rehetra atao anatin'izay andro rotsy ny aonana zay ho amanokana ny mpanaraka ny fandaharana isika atao amin'ny lafin'ny teknika sy namana mpiara-miasa rehetra sy mpiaradia inona moa no azo ambara am'izao fotoana izao betsaka ny resaka ny fanaovana sy ny zavatra ny tranga zay nahazona soso-kevitra sy ako avetsiro taoriny ny etsika zay nataontsika tamin'ny asabotsy lasa teo iny etsika moa ny lazako azy satria tena nietsika tsika tamin'iny a ary araky ny fanadiadina sy ny famakafakana raha ny resaka efa fanaovana teto hatramin'izay dia tsara vokatry ny etsika nataontsika ary ilay ako avy any amintsika rehetra avy any aminareo avy any amin'ny mpiara-mitolona avy amin'ny mpiara-manonja dia ny hoe tsara vatoizo ny anohizana azy no nandrasantsika ary nanomezana atsika ny afatra hoe miandrasa toromarika aza misy mikiropakasika fa efa misy ny baikady a ahafahana mijery ny dingana manaraka mba tsy hahafatimomoka ny tolona satria ny rahantsika nahalala hoe efazay no etsotsika ny etsika rehetra nanompoka tamin'iny asabotsy iny a vokatry ny fianjadin'ny didy jadona didy kofe lehibe ny fanapara-pahefana izay naseho ny mpitondra fanjakana tamintsika vahoaka
tamin'ny mpitarika miara-manonja fa indrindraindrindra tamin'ny solombavam-bahoaka izay niomana natanteraka ny andraikiny niomana iona tamin'ny vahoaka ny fidy azy sy mivahoaka amin'ny farim-pifidianana nisy azy tsirairay avy tratrany antsojay tratrany raha matahora isan-karazany efa nlazaintsika teto moa hoe tsy mbola nahita fametrahana fitaovam-piadiana mahery vaika sy isan'olona miaramila ohatran'iny tsika hatramin'izay nisiny etsika sy ny tsy fitovikevitra teto amin'ny firenena izay nadika antsika avy hatrany fa ireny ny sahazany herintsika matoa reny ny navoaka zany hoe voapirofo ia tamin'indray mandeha iny ilay nylazaintsika hoe endriky ny fitondrana amin'izao fotoana izao endriky ny fahefana amin'izao fotoana izao dia ilay fahefana tsy refesy mandidy izay ampiaran'ny mpitondra eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara ahoana ary zany ny fomba hijerevantsika ny ho avy nofezintsika tamin'ny fanambarana afakomaly ny dingana anankiray dia ny hoe mila miala eo ambanin'ny vahoany zany jadony zany tsika amin'ny fiainany malagasy ary mila sokafana ny varavarana tena maka fampandrosoana ny tsirairay avy ny maro anisa ny vahoaka tsy mandady arona fianakaviana tsirairay avy fa tsy ny fianakavian'ny mpitondra fotsiny tsy ny kinamanamana fotsiny sy ny sisa sy ny sisa hanika ireny no arovan'ny tandroka arony vozona ireny no amoahana ampiasana ny fitaovana zay efa nilazaina fa natolotra iarovana ny vahoaka malagasy hoy zahay hatrany hatrany hoe ho avy ny toromarika ary ho avy tsy hoela ho avy tsy hoela misy fomba fiteny vahiny anankiray zay adika malalaka hoe miafahana niakanabahana kely dia afahana mitsambikina lavidavitra kokoa ary zay no anisan'ny paikady entitsika hiatrehany any ho avy amin'ny tolona indrindraindrindra fa hanatratrarantsika n'ilay tanjona dia mifialana amin'izany vahoany jadona sy ny tsy refesy mandidy eto amin'ny firenena izany fa inona moa no mitranga tsy maintsy tena anomanana n'izany zavatra zany ahoana no asa hitsika milaza n'izany hoe tena ilay tsy refesy mandidy tena ilay jadona no tena olan'ny firenena amin'izao fotoana izao ny ainatsika ny tao anatiny faran'ny herinandro iny ary nytoy faraparan'izao ilay endrika fampioroorona izay nitranga ary natao ho an'ny mpiarabelona ary endrika fampioroorona nampanaovana an'ireo folo alin-da ireo natao hitandro filaminana fantatsika hoe inona ny atao hoe fampioroorona manana dikany sy fahamaritana hafa mihitsy zany eny anivon'ny fiarahamonina sy eny anivon'ny fitandrinona ny fandriam-pahalemana ary ny endrika hitatsika dia tena nampiseho tokoa satria nisy ny fampiasana fitaovam-piadiana mavesatra nisy ny fisamborana fotsiny zao amin'ny alalan'ny tondromolotra amin'ny alalan'ny resaka amin'ny alalan'ny fifampijerijerena ny akanjo anaovana loko ampiasaina dia nafahana ny sambotra olona maromaro teto Antananarivo tamin'ireny fotoana ireny nisy ny fanaovana takalonaina izay fantatsika efa sangy mihoatry ny loha efa any amin'ny tsy eritreretina mihitsy raha resaka politika no ny fampiresahana raha resaka fanatanterahana solombavam-bahoaka ny asany no nikasaina ho tanterahana nyvadika any amin'izany endrika fampioroorona isan-karazany zany ary zany no mahatonga atsika nanapa-kevitra hoe tsy lasa tsony ty mbola ny olom-boafidy ary zany no manatanteraka ny asany mbola ny olom-boafidy zany no mikasa haneo ny hevitry ny vahoaka ary ampita izany amin'ny mpitondra fanjakana dia fa zany no mitranga maika fa raha ny vahoaka tsy mandady arona izay efa miantsoantso izay efa tsy mahita ho sarangotona tsony efa hitatsika ireny ny sationany ary reny dia mbola nateratsika ny antso avo eto hoe
avoaya ireny olom-pirenena tsy naninina ireny. Miparitaka ny amin'ny tambajotra tserasera isan-karazany ihany ny fomba ny samborana ny sasany tamin'izy ireny, izay iraha mahita fa de tena tamin'ny alalany sotasota fotsiny, tondromolotra ara-baky teny. Tsy misy ninina azo anamarinana ny zavatra nataon'izy ireny ka mety hoe mahamendrika ny famonjana azy amin'izao fotoan'izao. Ary zany ny antsoantsontsika hoe avoay ireny fa vahoaka malagasy toy ny vahoaka malagasy. Ny sasany tamin'ireny tsy niomana akory niaraka aminay, zay no natonga nay teny hoe izahay ve no manahirana anareo, de ny vahoaka madinika no ilanareo vanina. Izahay ve no tsy hitanareo zay anaovana anay de vahoaka madinika samborinareo sy gadrainareo? Tsy mety zany. Fa de eto de mbola manamafy indray mandeha ihany, avoay ireny vahoaka malagasy zay no fonjainareo nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo reny fa tena mbola voamaika manam-pirofo indray mandeha ny fampiasana ny fahefa-pitsarana ho fitaovana politika eo amin'ny fitantanana ny firenena. Ka ny masoatsika zao akoatran'izay dia natratrarantsika an-tanjona mba tsy hiverina ntsony ny zavatra sala am'izao. Amin'ny lafiny anankiray efa leo an'izany sika, ampolo taona ny vitsivitsy ny aina an'izany foana ny vahoaka malagasy, ary tsy nentina hita mangirana. Amin'izao fotoan'izao vao maika antsana lalina mihoatra noho ny teo aloha no mitranga eo anelanelan'ny vahoaka sy mpitondra, ary vao maika zava-doza noho ny efa tranga tany aloha no mety hitranga raha zao no mitoy. Ka zay no natapa-kevitra ny solombavam-bahoaka, natapa-kevitra ny ireo mpiaradia ety anivon'ny fanoherana zay mivondrona ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra no hoe tsy mijanona itsony ity tolona ity raha tsy tratra ny tanjona dia mifanafahana ny vahoaka malagasy eo ambanin'izany vahon'ny mpangeja sy ny mpanao didy jadona eto amin'ny firenena izany. Saripady de saripady nefa ny lalana miandry atsika. Za tsy miteny hoe ety fa malalaka ary hitatsika ny lalana, fa mila ny faharesen-dahatra sy ny fahavononany tsirairay. Ary zany no mahatonga anay manamafy eto hoe ho toyiny ny zavatra efa natomboka, de mila manaraka ny toromarika tsika isan'andro fa tsy ho ela de ho avy ny dingana manaraka ary ho hitatsika ny lalana ho ale mba hanatratrarantsika ny tanjona izay efa ny fanarahan'ireo vondrona miray miara-manonja, miara-dia, mitovy hevitra sy miara-mirona amin'ny vahoaka amin'ny ho avy. Eny ara fa dia izay no amaranako ny fandraisam-pitenenako sao fa dia atolotro ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy avy amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano indray ny fitenenana. Dia faly miarabantsika rehetra nanaraka n'izao fandarana miara-manonja izao, manantitra indrindrindra ny arahaba ho an'ny vahoaka n'Antananarivo Atsimondrano zay distrika iandreketana. Tompoko lasy tompoko vavy, araky nefa nambarany namana teo aloha dia ao anatin'ny olana lehibe tokoa ny firenetsika ary ianjadiny izany hoe famoretana, fampirorona ary ihany koa ao anatin'ny fahatrana lalina ny ainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Ny raha nahita ny fijoroany ny solombavam-bahoaka tamin'ny herinandro lasa teo mahakasika ny hoe ilain'ny vahoaka ny mahafantatra ny marina mahakasika ny raha-pirenena, ary voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana izany adidy sy andraikitra na ny antsoina hoe redevabilité andrasana amin'ireo solombavam-bahoaka voafidy ireo, dia amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny tatitra zany zay tatitra mahakasika indrindra ny raha-pirenena misy eto amintsika. Ny raha tsika nahita ny zavatra nitranga ary mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny fihetsika nasehoan'ireo mpitandro filaminana zay mahazo baiko avy amin'ny fitondram-panjakana foibe mazava ho azy, satria nahitana ireo tompona andraikitra ambony
ny baiko izany sehitry ny filaminana zany mihitsy a teny tsehatra eto moa dia tsy trahatra zay aloha ny isotra antsika vahoaka zay tonga teny akanja satria naneo an'izay endrika firaisakina sy fahasahina izay tsika ary tena nimbom-po tamin'ireo solom-bavambahoaka ny joro hitondran'izany tatitra izany marina tokoa fa tsy tafahoana teo aminareo mivantana ny solom-bavambahoaka satria ny rahantsika nahita ny zavatra nitranga fa tsy azo ny saina ny etreretina raha nreny fitaovam-piadiana nentina teny akanja ireny zay hery tsy mitovy ary fantatsika tsara fa ampilaminana ary tanapolo ny nentin'ny vahoaka kanefa dia fitaovam-piadiana mahery vaika no manoloana an'ireo vahoaka ireo zany zay natao mihitsy ny amoretana ny vahoaka malagasy ny fitandrona ny filaminana eto amintsika eny fa na izato tontolo zao aza dia nametraka fanamariana mahakasika izany satria tsy ary nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ny fampiasana ireny fitaovana ary fomba amin'ny sehitry ny fandrimpahalemana ireny a amina hetsika ampilaminana zay nokasaina atao tamin'ireny fotoana reny ihany koa no nahitantsika ny fanakatsakanana isan-karazany tamin'ny alalan'ny ireo lalana miditra teto amin'ny fatra Tananarivo sy ny manodidina indrindra ny tany amin'ny lalam-pirenena zay maro de maro a ny fiara zany zay tsy afaka niakatra zay ty andrenivohitra ny zavatra tsy tapan'ny fitondrana de tia ny hoe tsy voatery andeha amonjy na ieno tatitra avokoa reny olona reny a kanefa dia voasakatsakana ao ny mandraharaha amin'izany lafo ny fitaterana ao ny manao ny sehatra fiarikarena maro samihafa kanefa dia voatohitohany zany tadio tsara fa fanapotehana ny ara-toekarena no nasehoan'ny fanjakana tamin'iny ndray asabotsy iny satria ny fivezivezen'ny olona ahafahany mandraharaha na mamita asa mifanandrify amin'izay a dia voasakatsakana mazava ho azy zany raha milafiny ara-toekarena dia misy fiatraikany lehibe satria mety maro ny olona tokony hiasa tamin'ireny fotoany ireny a no tsy afaka nanatanteraka an'izay adidin'izay everinay fa amina miliara maro ny fatiantoko ny firenena malagasy tamin'ny andro anankiray asabotsy iny a no reo etraketraka ataony mitandro ny filaminana amin'izay sakatsakana isan-karazan'izay faharoa manarakaraka an'izay a dia hita ihany koa ny fanitsakitsahana nyzo fototra amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny fahalalahana mivezivezy hitantsika tsaratra zany a fa ny fanjakana malagasy mihitsy a no tsy manatsa izany ary fanjakana miroso makany amin'ny jadona raha ny zavatra hitanay a manoloana ny fomba fihetsika sy ny fandraisana fepetra eto amin'ny tany sy ny fireneny tadio tsara fa ny adidy sy andraikitry ny solom-bavambahoaka dia voafaritry ny lalàna manan-kery raha hitondra n'izany fanehoan-kevitra sy tatitra izany ireo solom-bavambahoaka ireo a kanefa nanehoana nyreny fihetsika samihafa ao anatin'ny endrika famoretana ireny a dia maty tanteraka ny demokrasia zany eto Madagasikara ary fampandriana adrisa fotsiny ihany a ny an'ireo mpitondra zay mivoy an'izany hoe tany repoblika Madagasikara dia tany demokratika kanefa ary efa tonga amin'ny sehitry ny fampiarana dia atao zava-poana ihany zany azo lazaina hoe ny lazain'ny vava hafa ary ny ataon'ny tanana hafa izany endrika izany no mahatonga ny solom-bavambahoaka sy ireo mpiaradia aminy ao anatin'ny fanoerana ankehitriny a misitona ny saintsika vahoaka malagasy ny hoe tsy fotoana n'izany tsony a izao taonjato faharoapolo zao
fotoanany fijoroantsika anehoantsika n'izany fitiavan-tanyrazana izany. Tsy miresaka olona tsika no hoe raha mijoro ny isika ty anivo ny fanoerana dia anao kajikajy sanatry ny vava, fa ny firenetsika no jerentsika ataotsika zay ahatongavana amin'ny hoe fahafahany rehetra misehitra amin'ny lafiny fanehoan-kevitra ankalalahana, satria de tsika taotao foana akory nametrahana an'izany lalam-panorenana izany, fa na ireo mpitondra amin'izao fotoan'izao ihany ara nametraka azy a tamin'ny fotoan'andro a dia anisany zava-dehibe ao anatin'izany lalam-panorenana izany a ny zo fototra maneho hevitra fahalalahana miteny, kanefa dia hitatsika ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ka ijoro zahay ary inonay a fa ijoro ianao a hifanometanana aminay mba ao anatiny ny antsoina hoe firaisankina tanteraka tsika rehetra anavitra nyity firenena malagasy ity. Tanindrazantsika ty ary tsy avelatsika hompitehana sala am'izao, ary ny vahoaka malagasy a dia mendrika ny anana an'izany fandrosoana ara-teokarena amin'ny lafiny maro, fa tsy ho sanatria de ho firenena ho farany foana akory. Ka izany no anehoantsika an'izay endrika firaisan-kin'izay, ary mbola isy ny toromarika araky ny efa nambara teo aloha ny fotoana zay mety iarahantsika indray ahafahana manontolona, satria ny akangamaro tsy vakinamboa ary ny mitabea tsy lanomambo, koa dia makahery atsika vahoaka malagasy hatrany a mijoro ho an'ny firenentsika sy ho an'ny taranaka faramandimby. De misaotra toboky lahy makasitraka toboky vavy. Zao a dia ometsika indray amin'ny solombavam-bahoaka fetra ny fanehoan-kevitra amin'ity andro an'io ty a, solombavam-bahoaka zay voafidy a tao amin'ny boriboritany a fahadimy, dia omenanao Andriamatoa solombavam-bahoaka ny fandraisam-pitenenana. Makasitraka namana solombavam-bahoaka Alain voafito Tsimondrano a nanome ny fitenenana. Ny voalohany indrindra dia mivoalohan-teny a dia faly miaraba tsika rehetra manaraka izao fandaharana miara-manonja izao, miaraba ny vahoaka malagasy rehetra na ny eto atoerana io a na ny any ivelany rehetra any a sy ny teknisianina ihany koa zay manotrina na eto. Ny tondrako fanehoan-kevitra anio atao anatin'izao fandaharana miara-manonja izao dia mahakasika ny resaka demokrasia hatrany, mahakasika ny etaeta izay iraisantsika vahoaka malagasy iray manontolo, na ao anatin'ny mpanohatra io, ao anatin'ny fanoherana, na ho anareo zay mpomba ny fitondrana, tsy inona akory izany fa ny hoe ananana fiainana tsaratsara kokoa, ny ametrahana lova tsara sy firenena mandroso a mba hiadanana ny ambany lanitra, dia mba hiadanana ny vahoaka malagasy, ny mba hisitrahany ny arena zay napetraka Andriamanitra ho azy. Ny zava-misy anefa ankehitriny dia tsy arak'izay voalaza zay hoe voatsinjara ve, voatsinjara radrariny araky ny tokony ho izy ve zany arena anana ny firenena malagasy izany. Ka ny teniko voalohany indrindra koa anatin'izay dia hoe raha solombavam-bahoaka izahay, raha atao anatin'ny fanoherana izahay dia manana adidy. Ny solombavam-bahoaka dia voafaritra efa nyresahany namana ombieny teto amin'izao fandaharana izao ny hoe inona no adidiny solombavam-bahoaka, inona no andraikiny, inona no asany. Mamerina ary minao fa tsy ho leo ianareo raha itenenanay ary mampafantatra ho an'ny hafa manao hoe ny asanay sy ny andraikitray dia manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny governemanta, manao tolo-dalàna, manodidina an'izay ny tena asanay. Ka ao anatin'izany indrindra no hitondranay an'izao fanehoan-kevitra izao,
misy tsy mety eto misy tsy mety ny fomba hitondrano zao fitondrana izao a ny fitantanana ny firenena amin'ny akapobeny teny tonga tia potitsofinay zany teny oentin'ny vahoaka ty aminay zany renay eny an-dalana eny anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny fikambanana eny anivona tonga any am-piangonana anao dia tsy afaka sakanana ny malagasy maneho hevitra mba hoeto any zao mba hoeto any fa tena sahirana ny vahoaka tena misy tsy mety ka adidinareo tsy manana afa-tsehanareo izahay a hitondrany zany a etaetanay zany zay indrindra no hitondranay an'zany eto anatrehanareo eto anatin'zao fandarana miara-manonja izao le izy ny tsy tokony horaisina indrindra ianareo mpomba ny fitondrana na inareo eo anivon'ny fitondram-panjakana ho fanakianana be fahatany manaiky izahay fa raha ohatra misy ny tokony ahitsy ao anatin'zany faneho-kevitra zany dia vonina izay iaino amin'ny kitsipo amin'ny fomadio andray a zany tsikera koa avy any aminareo na atao hoe alefa makaty aminay mpanohitra ara fa ny filazana kosa hoe lainga tsao a fanetanana ohatrany fankahala tsy marina kosa satria tsy manana zany eritreritra zany mihitsy izahay ny fanindrinay dia hoe adihevitra ara-tsosialy ara-toekarena fomba ahoana no amoahtsika nyity fireneny ity atao anatin'izao fahantrana lalina izao lavitry ny eritreritra lavitry ny fampiantsiana lavitry ny fanakorotanana fa faneho-kevitra adihevitra miopana amin'ny tena hoe hitondra atsika makany amin'ny fampandrosoana na amin'ny alalan'ny tsikera izany amin'ny alalan'ny soso-kevitra izany nanao izahay nanao an'izany soso-kevitra zany izahay ka aoka re ho anareo izay miaradia na mpanohana izao fitondrano zao aoka re ho anareo izay olom-boafidy na olom-boatendry na tompona andraikitra ao anatin'izao fitondram-panjakana izao mba hiaino araky ny teniko hoe naninona moa za tokony ametraka fanontaniana isika raha nahita nyreny manahoana ny fomba fanoherana any amin'ireny tany efa mandroso ireny nisy ange nydingana nahatongavandrareo amin'izany atao hoe toerana misy azy ara-toekarena izany indrindra moa fa atao hoe firenena tandrefana izay efa hoe iarahantsika mahalala fa efa nisaraka moa ny resaka atao hoe vita atreo kokoa zany ady mangatsika izany nisy teo am'irelo atao hoe bloc tatsinanana sy ny tandrefana izay nandritry ny taona maro nisy ny atao hoe ady mangatsika ny sasany nefa ny akamarony dia efa miditra ao anatin'izany demokrasia zany ary voapirofo fa ny fidirana atao anatin'izany demokrasia zany no nafahandrareo ny roso nakany amin'ny fampandrosoana satria misy ny adihevitra amin'ny kitsipo misy ny fahatatesana zany atao hoe tsikera ka izay indrindra ny tena tiako hitodiana ihany foana amin'ny fitondram-panjakana tsy anareo tsy aritra ela tsy hijanony ela manamandrak'izay ny tiako tenenina eo am'izao fitondrano zao toraka zany koa zay mbola mety hitondra ny aoriana any ka eo ny tokony hanovatsika ny toetsaina eo ny tokony hanovatsika ny fitaizana ho an'ireo zay andimby atsika ny aoriana any ao anatin'ny fitantanana sy ny andraikitra eto amin'ny fitantanana ny firenena ka dia izahay samy laza samy teny farambola toy izao reny zavatra nitranga taoriny ny fanindrinay anao tatitra teny ambojatovo ka voatery saika ny kisahanay teny amin'ny kianja fahatelo ambe folo me reny dia efa endriky ireny ny atao hoe fisin'ny jadona fisin'ny herim-pamoretana izay niarahany rehetra nahita na ireo le solotena ny masovoan'ireo firenena vahiny miara-miasa amintsika ka miasa eto atoerana eto Madagasikara nahitany zao tontolo zao fa tsy fomba toy ireny amin'ny alalan'ny heritreritra atao ny mpitandro filaminana izay atao hoe baiko ihany ny azy fa baiko omen'ny tompony fibaikona ireo ao amin'ny fitondram-panjakana indrindrandrindra zahay samy laza aminareo fa mifanindrinay ary ny heritreritray dia nanatanteraka etsika tatitra ao anatin'ny filaminana tanteraka araky ny teniko teo hoe lavitry ny heritreritra lavitry ny fampiatsiana lavitry ny fanakorotanana ary lavitry ny fanimbana zavatra na fananana iombonana io na fananan'olo tokana ka dia mba mitodika aminareo zay mbola mamerina ny mitodika aminareo ihany fitondram-panjakana tsy hitondra antsika ho aiza misy ny fakana
atao hoe lesona fakatahaka any am'ireo firenena efa mandroso ateo nisy foana ny atao hoe korotana toy izao mifandimy teto amin'ny firenena nandritry ny fotoana maro fa tonga ny fotoana rehefa misy ny tsy mety tokony iaiky ny mpitondra misy ny tokony ahitsy tokony iainy ny mpitondra ary anova ny atao hoe fomba fitantanana ao anatin'izany ny mangarara zay takiny ny vahoaka malagasy ray manontolo ao anatin'izany ny mangarara zay takiny ny mpanohatra ao anatin'izany ny mangarara zay takiny ny solombavam-bahoaka ary ao anatin'izany ihany koa ny mangarara zay takiny ireo mpamatsy vola sy ireo mpiara mombonantoka amintsika na araboly io a na ara-teknika maro loatra zany tsy mangarara zany maro loatra ny zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity ka izay tsy iambo sanatry ny avy aty amin'ny fanoerana ilaza fa izay ny manana ny marina na izay ny manana vahoaka maro samy manana ny mpanohana azy avy isika fa nitanjony iraisana dia zay hoe fampandrosoana ny firenena mba hiadanina ny zany hoe vahoaka malagasy zany hoe mahantra milomano nefa ao anaty fahantrana nefa dia manana arena maro na andranomasina na any ankibon'ny tany na naizanaizaka dia izay no antony tenenanay amin'ny fitoram-panjakana ovay ny fomba fifampidiniana ovay ny fomba fifanoerana ovay ny toetsaina afahana miady hevitra afahana mifampitsikira ao anatin'ny tsy fifampiatsiana ary mila mahataty an'izany na ianareo amin'ny fitondrana na izahay ato anatin'ny fanoerana ny zavatra tiako anoizana ny teny ihany koa dia mahakasika iverenako amafisiko ny teny sy ny atao hoe fitakiny efa natao ny namana teo aloha dia mahakasika an'ireo le namana tena hoe namana satria tonga teny reo olon'ireo namaly ny antsonay solombavam-bahoaka ny kasa anao ny tatitra maro ny voasambotra ary nisy ny efa mifampiresaka taminay ary efa tenyko ihany koa ty tamin'ny fandraisako anjara 2 andro lasa izay tato amin'ity fandarana miara-manonjy ety dia ny hoe olombelona no famandra isika raha aman-dreny tsy nivoaka teny mivody azo itsika akory fa natera be ivavy manana ray-tapo isika mananjanaka mety misy manana zafikely ka izao ny mba hafatray raha ireny fisamborana natao tamin'ny andro asabotsy ireny dia raha mahita amin'saina tsy miangatra fa fisamborana ny teny frantsay hoe tamin'ny fomba arbitraire natao hoe inona moa ny filaza azy tsy araky ny tokony ho izy tsy aradrariny ka dia mitaky izahay ny amoahana zany namany zany fa diranovana ny vady aman-janany fa diranovana ny ray-tapo aminy fa diranovana ny ray aman-dreniny fa diranovana mijaly ny mpiaramonina ny namana sy ny rehetra satria ny arahana hita fa tsy nanao eloka ireny olona ireny iarahantsika mahalala fa zavatra namboamboarina ny antony samborana nireny olona ireny iaraha mahita fa zavatra tsy araka ny tokony ho izy nanamelohana nireny olona ireny na hoe fitanana vonjymaika azy amponja fotsiny ara izay voalaza moa fa any amin'ny voalohandohan'ny volana avrily any vao ho tanterahana ny fitsarana azy ireo ny mampalahelo dia toy ny fanamariana ihany koa manamafy ny fanamariana natao ny ireo solotena avao amin'ny olafitra ny mpisolo vavana nao hoe ary mbanao ahoana moa zany ireo olona tsy mpikambana anatina fikambanana afaka mba manohana azy ireo valalabe mandry ireo olona sahirana zay sahirana nakamiroantsika voaka malagasy tsy mba misy afaka miaro tsy mba misy afaka mifanotrona aminy nefa ny fahadisony dia nanao akanjo menamena ny fahadisony dia saika iany tatitra ho ataony solombavam-bahoaka ka dia mbola mitodika aminareo tompona andraiky mpanjakana indrindra nareo tompona andraikitra amin'ny fitsarana nareo tompon'ny fahefana mpanatanteraka avoay reo olona reo fa olona tsy nanao eloka ireo fantatray fa fomba nentinareo ampitahorana ireo mpanaradianay no antony ny samborana n'ireo olona ireo ka raha misy azo atao raha mbola hoe araka misy fomba fiteny malagasy aleo enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra
raha mbola tena hoe miaino ny feo amin'ny fieritreretanareo ianareo tompony ny fanapahan-kevitra anatin'izany dia avoaya ireo oloreo fa isiny ny fitoniana ampisy fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenetsika izany a gesta ho ataonareo izany ary rehefa araky ny tenina ihany koa izahay dia maniry to anareo anao fihetsiketsehana anao faneho-kevitra anao tsikera mitombona araky ny fijerinay fa ao anatin'ny filaminana lavitry ny herisetra ho atany am-boalohany lavitra ny fanakorontanana ary tsy misy fanimban-javatra na kely varavety ara to nefa nitranga tamin'iny sabotsy faharoapolo ny volana febroary iny ka dia misy moa ny namana mbola andimbya ny ao amin'ny anatin'izao fandarana izao ka dia farano akatreto ny fandraisako fitenenana ary dia manolotra ny fitenenana indray a ho an'ny maître ianitra solombavam-bahoaka voafidy a vao miboribory tany voalohany amin'ny alalany antso atarby ny fitenenana ka dia anao ny fitenenana raha mato solombavam-bahoaka dia mirary soa mametraka ny mandra-piona mandra-piresaka amintsika rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja izao mirary soa tompoko dia fitalimerabasika rehetra indray izay manaraka nyity fandarana miara-manonja ity misaotra ny namana député fetra nanome ny fitenenana ary manantitra ny fiarabanantsika rehetra any lavitra rehetra any ineto Madagasikara ny any faritra tsika rehetra ny ivelany any ary manatitra ny firarintsoany tsirairay misaotra n'Andriamanitra lehibe foana isika fa mbola mena izao fotoanandro zao ahafahantsika mifampiresaka eto ary manome ny afatra sy ny fandalinana ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao. Androany maraina zavatra vitsivitsy no zavatra horesantsika eto. Ny zavatra tsy maintsy horesantsika aloha voalohany indrindra ary tsy azo adinoana dia ny resaka Gold Gate. Ny Gold Gate izay fantatsika fa ohatra ny misy mamilivily, misy manadino, misy manao fanahiniana mihitsy tsy resahana anazy intsony satria fantatsika fa raha goavany ireny ary tsy tokony ho adinoantsika rehetrarehetra mihitsy satria ireny zavatra mitanga ireny reny Gold Gate reny reny trafikana volamena reny no anisany toerintsika eto amin'ity firenena ity ka noho izany tsy maintsy ampatahivina antsika foana ny zavatra misy araky ny efa voalazako omaly dia misy mpiasan'ila douanier ataontsika mpiasa madinika raha mihoatra n'ireny olona mpanao trafika reny olona pirina kely no nampidirina ponja dia toy izany ihany koa misy mpiasany ny ao amin'ny polisy ao amin'ny police des frontières ao amin'ny pafy ihany koa izay voasaringitra ao anatin'ity raharaha ity. Ny zavatra fantatritsika ny eto Madagasikara dia nogadaina any tsy hafa daholo ireo rehetra izay tafiditra tao anatin'ny fikirakirana ny famoahana sy famoahana ny volamena nakany Afrika Atsimo iny. Nalefa any tsy hafa any amin'le fonja farak'izay ratsy indrindra natokana ho an'ireo criminel, ho an'ireo olona tena très dangereux, ho an'ny olona mpamono olona, ho an'ireo mpanao kidnapping, ho an'ireo olona tena manao zava-doza, manao an'ireo crime natokana ho an'izany zany fonjany tsy hafa zany. Kanefa dia nalefa any daholo ireo olona rehetra izay voakasikasiky ny raharaha fanondranana volamena iny. Tsika rehetra efa samy mahafantatra fa ireo olona ireo dia mpiasa, olona nanao ny asany ary tsy tompona andraikitra, tsy tompony entana ary tsy tompona andraikitra amin'izany fanondranana antsokosoko izany. Ny zavatra tsy tokony adinoana fa hatramintsika amin'ny teny izao dia ny fitsarana eto Madagasikara dia mbola eo amin'ny anivony atao hoe enquête préliminaire foana hatramintsika amin'ny teny izao. Mbola eo anivony fanaovana fanadihadiana ny dikan'izany mbola ho lavitra, mbola ho ela zany fitsarana zany ary rehefa ho ela ny fitsarana dia tarotsika tsara fa hijanona ela any amponja ireny olona ireny ary sarotra ho an'ireny pirina kely ireny ny azo fahafahana vonjy maika satria
efa mandeha ny baiko ary ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra zay miny manafina ny orara io dia tsy maintsy mitady boky émissaire ary reo olona gadraina amin'izao fotoanareo any a tsy afara eo dia anisan'ireo boky émissaire akoatran'ilay vehivavy zay nalefa ny tany mora. Ny tiako tenena ao anatin'izay dia ny fampasahivana antsika rehetra fa raha nisy ny filazana teto amin'ny haino manjery rehetra tany anaty gazety nanao conférence de presse nanao point de presse ny seg tamin'ny voatratra iny affaire Goldgate iny dia ny zavatra ny teneniny voalohany dia hoe vol clandestin na sidina tsy nahazo alalana ny sidina ny ala teto Madagasikara ary tsisy nafantatra ozy izy na iza nandihanan'io sidina io, tsy nafantatra amin'ny PAF police des frontières teny Ivato, tsy nafantatra ny ladouane, tsy nafantatra ny tompona andraikitra rehetra zay mikasikiasy mikirakira momba n'izany sidina privé zany fa dia natao hoe sidina antsokosoko na vol clandestin. Tamin'ireny fotoana reny dia notenenina fa hoe mandainga ny eo amin'ny miara-manonja, mandainga ny olona rehetra zay milaza fa nisy alalana nafahany fiaramanidina nivoaka efa nitondra ny proof teto ny miara-manonja ary ny baribary teto fa tena vol régulier tena ara-dalàna ny alan'io sidina io miala teto Madagasikara. Tsisy avion zany ka afaka miala fotsiny zao amin'ny firenena anankiray makany amin'ny firenena anankiray ary mandalo abakabaky ny firenena vitsivitsy. Sarotra inona ny fandehanan'izany sidina izany satria iny tsy cerf-volant kory kilalon-jaza, iny tsy vorona manidina ka hoe tsy azo kitihana fa fitaovana lehibe iny ary hita maso hitan'ny radary iny ka le lainga marivotoditra ohatr'izay no natonga ny miara-manonja teto tena nitabataba mihitsy hoe mandainga anareo mpitondra ary ny tompona andraikitra voalohany tamin'izany nitondra n'izany zavatra tsy marina zany dia isaika. Tamin'izay fotoana izay zany dia efa nafantatra fa nisy finiavana anafina sy anarina niny marina momba niny trafic doré. Efa niteny tamin'izay fotoana izay hoe tsy maintsy misy tady boky émissaire izy ahafahana miteny hoe ireto olona reto ny tompona andraikitra tamin'iny fanondranana volamena tsokotsoko iny. Hitatsika izy zao aty amin'ny volana febroary tsika sasaka amin'ny volana febroary efa mihoatra lavitra ary efa keky ho tapitra sady ny volana febroary mbola tsy hita ihany ary mbola tsy natsona eo anatrehan'ny fitsarana le tompony volamena. Avilivily ny famarinana, avilivily ny marina fa le boky émissaire reo nataona ny lina ny rihitra kosa dia ampijaliana amin'izao fotoana zao, ampijaliana ny fianakaviany, ampijaliana ny ray aman-dreniny, ampijaliana ny ray tapo ny fianakaviany, ny namany, ny mpiara-miasa rehetra. Marary ho an'ireny olona rehetrarehetra reny no maheno hoe nalefa ny ety afany ny namany. Marary ny havana zany hoe gadraina ny havany, manana fianakaviana koa reo olona reo, manana ny mahizy anazy koa reo olona reo. Fa dia fomba fiteny hoe teo amin'ny toerana tsy tokony petrahany reo olona reo tamin'ny fotoana nampandehanana n'ireny volamena tsokotsoko reny. Izy étaient, ahoana moa fiteny frantsay an'izany hoe ils étaient au mauvais endroit tamin'ny fotoana nandefasana n'ireny volamena reny. Misy olona tsy tokony ho tratra niny raharaha iny akory dia lasa tafiditra ao midiran'andro ary mampalahelo zany zavatra zany. Mampalahelo satria ny zavatra misy eto amin'ity firenena ohatrohatran'izay daholy. Misy olona tsy maintsy atao boky émissaire amin'ny zavatra rehetrarehetra dia toy izany ny fitondrana an'ity raharaha pirenena ity. Ny fitondram-panjakana, ny mpitondra fanjakana dia amin'ny teny frantsay hoe ils ne sont jamais responsables
ce sont toujours les autres qui sont responsables. Tsy mba izahay tsy mba zay fa ny hafa foana ary mitady irika foana ny lena ny andraikitra sy ny zavatra misy amin'ny olo-kafa. Izay zavatra zay tiako ampatsahivina atsika mba tsy ho adino hoe misy affaire Goldgate eto amin'ity fireneny ity mbola tsy tapitra. Misy affaire Goldgate zay mandeha any Afrika Atsimo any, ny fitsarana dia mbola tsy mivaly ihany koa satria miemotra foana, mbola mandeha ary mbola ramy 2 mars indray ny raha ny fampalalam-baovao zay azonay no mandeha ny fitsarana any Afrika Atsimo. Ny volamena mbola any Afrika Atsimo any, ny devise BDB mbola any Afrika Atsimo any. Fa le olona miriary ny tompona andraikitra tanteraka sy ny tompon'ireo volamena reo mbola afaka mivezivezy ary matoky tena tanteraka satria misy mpiaro, misy miprotege ary misy ny complice naiza amin'ny toerana zay aleny. Mampalahelo ny zavatra mitranga, tena mampalahelo. Fa dia akory atao aloha fa voadaholo ny olona rehetra zay tratran'iny afera iny dia miaritra aloha, miaritra ny tsirariny, miaritra ny mafy indrindra ary mankahery an'ireo zay rehetra migadra amin'izao fotoana zao, mankahery ny fianakavian'ireo. Anisan'izany ihany koa ny fampahirezana ho an'ny ireo olona nysamborina tamin'ny hetsika izay natao tamin'ny sabotsy teo. Aniponja daholo, adirina aniponja daholo ireo olona reo, miaritra ny zakan'ny ainy ihany koa, na izareo aniponja na ny fianakaviany. Misy anankiray amin'ireo moa zany dia hoe voaterabao tamin'ny latsinainy ny vadiny, izy nampidirina ponja ny andro iny. Misy amin'ireo renim-pianakaviana, misy amin'ireo manana ankohonana daholo. Zany rehetrarehetra zany rehefa resana dia hoe aiky matsiaro ihany ke ny fitondram-panjakana, ny mpitondra fanjakana rehefa voakitika toy izany. Marary rehefa misy voakitika ny fianakaviana, ny ao tokantrano sy ny sisa. Fa le izy hoe vaindraha ratsy marary, rehefa ny hafa dia tsy marary fa nefa ny tena dia marary, tena marary tokoa. Dika rehetrarehetra tokony samy eritreritra daholo hoe samy manana aina, samy nofo sy ratsika rehetra, tokony mieritreritra an'izay zavatra zay amin'ny zavatra atao, amin'ny zavatra rehetra atao. Ny zavatra tiako hoentina hisarina saitsika rehetrarehetra ary entanantsika rehetrarehetra zay miainao zao mpandarana zao dia zao: ny firaisan-kina ihany ny tena zava-dehibe. Lehibe ny fifikirana amin'Andriamanitra, ny fiaraha-mivavaka, ny fandoalitsika rehetrarehetra rehefa misy zavatra mitanga, ary mahay misaotra anazy koa rehefa amin'ny fotoana rehetra, na amin'inona na inona zavatra mitranga. Ohatran'ny nanozoanay dia misaotra amin'ny zavatra rehetra ary nisaotra tamin'ny olona nanao ratsy. Fa ny zavatra faharoa goavana ihany koa dia le firaisan-kina, fanehoana firaisan-kina antsika rehetrarehetra. Nanao antso avo izahay omaly, nanao antso avo ho an'izany firaisan-kina zany, satria izay firaisan-kina zay ho an'ny rehetra no antoko ny fahombiazan'izay zavatra ataontsika. Miantso firaisan-kina ho antsika rehetra malagasy eto Madagasikara, ho antsika na tsy malagasy ara fa mahatsiaro fa mitempo ny fo, mitempo ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny malagasy. Miantso firaisan-kina ho anareo rehetra any ivelany any, ianareo malagasy diaspora any Europa, any eran-tany, any La Réunion, misy any Japon, misy any États-Unis, misy any Suisse, misy any Canada, marobe ianareo. Mangataka firaisan-kina aminareo izahay aty, satria mila tsika rehetra ty fireneny ty. Didi-jadona ny mahazo an'ity fireneny ty, didi-jadona ny mahazo ny vahoaka malagasy, didi-jadona ny mahazo ny olona rehetra zay mihetsika. Mila mitsangana ny rehetra, mila fankahirezana ny rehetra, mila mifampahery, mila mifampivavaka, mila mifametanana. Fa miantso firaisan-kina ho an'ny rehetra tsy ankanavaka eto
Madagasikara na mpianatra na mpiasa na tsy anasa ny syndicat fikambanana isan-karazany antoko politika mpanao politika zay tsy voatanisako rehetrarehetra eto fa tsy anavahana tolona irahany ty ary araky ny efa nitenena zany de hoe mivadika ho lutte populaire ty zavatra zay nataony miara-manonja ty miaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka ny miara-manonja irahantsika rehetra zany zavatra mitranga zany satria inona no zavatra miseho amin'izao fotoana zao hitatsika tsara tamin'ny herinandro iny tamin'ny 16 février hitatsika ny taratasy zay nataon'ny banque mondiale hitatsika ny taratasy zay nataon'ny FMI amin'ny fomba fitondrana ny firenena ty momba nyreny vola zay indramina ireny momba ny engagement nataon'ny fanjakana ny gouvernement tamin'ireny mpamatsy vola ireny marobe malagasy ny tsy mahafantatra hoe inona no engagement nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ireny bailleur de fonds reny fa isika rehetra tsisy mahafantatra satria tsy mba misy mangarahara zany amin'ity fitondrana ity raha izany hoe tsy fisiny zany transparence zany dia champion ty fitondrana ity ka any rehefa misy zavatra mipoaka toy ireny misy bomba mipoaka rehefa misy taratasy navoaka ny banque mondiale toy ireny na communiqué alefa ny FMI de eo ny rehetrarehetra no fampanontany hoe fa inony ty eo tsika vao mahafantatra hoe aika zavatra hafa no nytenenyty mpitondra ty tamintsika malagasy hatramin'izay nampanantenaina ny zosozotsika rehetrarehetra nolazaina ny zosozotsika rehetra aiza moa ny miara-manonja tsy teny hoe mandainga ianareo satria nisy engagement nataon'ny fitondram-panjakana zay tsy nitaterahiny ary rehefa namoaka ny banque mondiale hoe nisy engagement nataonareo gouvernement tsy nitateranareo ohatra tamin'ny kasika ny hoe anaovana ny vérité de prix na ny fanajana ny grille tarifaire amin'ny jiro kekeny ny gouvernement zany zavatra zany nefa ny gouvernement ny filoha-pirenena mampanantena zavatra hafa ary nanaovana cinéma sika rehetra tamin'ireny fotoana reny no betesina teo masony olona rehetra ny DG ny jirama nasaina napidina ny facture ao anatin'ny 720 ora zay impossible ho an'izany DG ny jirama zany no hoe anovan'izany facture ao anatin'ny 720 ora reny zavatra fietika natao filoha-pirenena reny moa dia cinéma ihany ary acte populisme zany hoe fisehoana ivelany fotsiny mody atao hoe miaro ny vahoaka mody atao hoe ho an'ny vahoaka ny zavatra nyraisiny aistika fisehoana ivelany fotsiny satria ny zavatra marina dia zao hita ihany ny DG ny jirama izay ny fampirarata amin'ny banque mondiale nanao engagement ny gouvernement dia nanapa-kevitra fa tsy maintsy anitsy ny grille tarifaire ny jirany jiro zany zavatra zany tsy maintsy hita taratra any anaty facture tonga ny ampilatanantsika fa rehefa anaovana cinéma ny vahoaka rehefa tsy tenenana marina ny vahoaka rehefa tsy misy ny transparence dia mivoaka any mivavany olona mpampindram-bolany voaka ny mivavany mpampindram-bolany marina tsy vao tamin'ny herinandro tsika nahita an'izany zavatra zany 16 février dia efa hitatsika izany zavatra zany ao anatin'izany ny filazana fa hoe ho votsitra ny famatsim-bola ny 75 millions de dollars raha izay vola zay fotsiny raha hoarina amin'ireo famatsim-bola be dia be zay indrano ty kely zany raha mihoatra an'ireo famatsim-bola be dia be kanefa na izay vola kely zay fotsiny raha dia tsy nahitantsika n'izany transparence nataon'ny fitondram-panjakana zany ka natonga ny banque mondiale namopotsitra namoaka ny zavatra marina momba n'izany jirama zany hitatsika foana ny famarinana any aparany ihany fa ny langa dia vainafo ny tatao ambony lohany zay manao azy hitatsika koa ny filazana ny hoe
misy famatsim-bola ho an'ny PEM ho an'ny UM de miemitra de miemitra de miemitra ihany fa mbola atao anatiny ny taratasy ny banque mondiale reny ihany nahitantsika hoe mety ho voditra hatramin'le vola izay efa nindramina izay efa nifampirarana le 400 millions de dollars no ny antony inona eto Madagasikara tsy fanajana ny procédure tsy fanajana ny tenomena tsy fanajana ny engagement izay natao fa eo ihany koa indrindra ary izay no tiako tsindrina mafy androany ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny zon'olombelona okitsika rehetrarehetra samy afantatra fa rehefa indram-bola amin'ireny bailleur de fonds reny bailleur de fonds traditionnel anisany conditionnalité anisany tena iankina ny findramam-bola ny fanajana ny zon'olombelona sy ny demokrasia vomaly no nyresaka niny resaka nataon'ny ambassadeur union européenne amin'ny gouvernement comorienne fa naindraindrany mihitsy ny resaka émergence any Comore hoe hiaccompagner zany hoe anome tanana hitantana ny Comore ahitan'izany fisandratana zany fa rehefa anao an'izany safy émergence zany dia tsy maintsy manatany le valeur fondamentale ny démocratie fa zay zany zavatra zany tsy hita eto Madagasikara satria tsika samy nahita ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy vo ososy tanteraka zany démocratie zany anarana sisy zany démocratie zany eto Madagasikara efa jadona no misy eto efa misinstallé efa mipetraka efa tafapetraka eto Madagasikara ny jadona ary tena jadona tanteraka tafapetraka eto Madagasikara ny acte ny pratique terroriste androany moa tsy maintsy resaka ny momba ny voalaza ny mpitandro filaminana omaly ny emonate nanao fanazava-tsaina izy normal ny réaction ny tandro filaminana satria tsy maintsy manadio tena izy manoloana ny fihetsika tsy nety tamin'ny sabotsy manadio tena izy satria miezaka maona moa zany fomba fiteneny zany hoe manadio ny imaginy le endrika ratsy izay mivoaka tamin'ny sabotsy endrika ratsy tena ratsy reny ho antsika izay miteny fa misy démocratie eto amin'ity Madagasikara ty endrika tena ratsy no hitan'ny bailleur de fonds rehetrarehetra ny ambassadeur rehetra ny chancellerie indrindrandrindra ny organisme mikarakara nyreny momba ny zon'olombelona sy ny resaka démocratie reny ny fikambanana iraisam-pirenena hitatsika fa endrika famitena ny démocratie famitena ny fahalalana ny liberté fondamentale ny zavatra anseho tamin'ireny fotoana reny hitatsika tsara fa any amin'ny firenena hafa misy any Algérie misy any Tunisie misy fihetsiketsehana daholo amin'izao fotoana zao reny firenena reny any Maurice tsy anosy Maurice tsy akaikitsika ety fa tsy misy mpitandro filaminana ohatra ny reny natao tamin'ny sabotsy nataony mpitandro filaminana eto Madagasikara reny any amin'ireo firenena voalaza ireo dia olona marobe ampitapitrisany amanalinaliny koa no midina an-dalambe fa tsy misy mpitandro filaminana nanao fihetsika ohatrany nataony mpitandro filaminana malagasy ary ny tena mahavariana koa dia hoe marobe ny sary nalainay sy azonay isoranay ianareo rehetra izay nandefa nireny sary taty aminay ary ny sary rehetrarehetra izay azo reny sary ho mpitandro filaminana ny fihetsika rehetrarehetra natao mpitandro filaminana tamin'ny sabotsy na vidéo zany na sary photo voangona daholo reny arifa nalefanay misy mbola ho alefa ihany amin'ireo organisme internationaux rehetra ahitany zareo ny tena marina eto amin'ity firenena ty azo sary tsara ny ministre ny fiarovam-pirenena ny ministre ny filaminam-bahoaka ny secrétaire d'état la gendarmerie ny SEG izay nidina teny an-dalambe nanome baiko sy nanara-baovao nidina teny an-dalambe araka ny teneniko teo misy firenena midina an-dalambe amin'izao fotoana zao anosy Maurice fotsiny fa tsy mba mahita an'izany ministre ny défense zany na ministre ny sécurité publique zany midina an-dalambe manome baiko sy izy mihitsy no mitantana ny mission sur terrain any Algérie tsy mahita ministre midina an-dalambe zany tsika any Tunisie tsy mahita an'izany ministre midina an-dalambe ohatrany ety Madagasikara zany
fa tena marina voalazan'ny olona rehetrarehetra hoe zavatra tena tsy fahita teto Madagasikara nandritran'izay 90 taona zay dia nataony ty fitondram-panjakana ty dia miteny zay hoe fa dia maninona loatra reny nentinareo ambany ohatr' izao na mpinonareo ambany tena ambany toy izao dia imaziny ty firenena malagasy ty ho an'le mpitandro filaminana manokana moa zay efa niteny anareo fa zay tsy fahavalonareo mihitsy azapetraka fahavalo zay fa raha zay zavatra resahana izay dia tena critique constructive tsy amerenareo intsony zany zavatra zany raha mbola misy ny etsika aoriana zay ataonay na ho ataon'ny olo-kafa engany eka tsy amerina an'izay intsony ianareo mpitandro filaminana aoka ny tena tompona ndraikitra no ho hitan'ny olona eny amin'ireny terrain reny aoka izy tsy hitany tompona ndraikitra faratapony ny ao ministera ny fitandronan'ny filaminana tsy hitan'ireny olona reny manao tenue ohatr' reny misy monina nanao ny ministre ny fiarovam-pirenena tenue de sport no entiny fa misy asa tena garde du corps marina ve reny olona manao tenue civile reny manao jean amin'ny taminanao SN moa zay taloha dia fomba fitenin'ireny olona le encadrement anay tamin'izany fotoana zany rehefa tsy mety ny fomba fiakanjo hoe manao akanjon'le SN taloha tsy mety ny satroka na kiraro tennis nanaovana fa tsy manao an'le patoga tamin'izany fotoana zany na le kiraro nampiarahana tamin'ny salopette dia niteneny hoe tenue bordel nareo dia mela ao anaty laharanao mandana modina voasazy fa amin'izao fotoana zao tena hoe armée régulière force régulière mpitandro filaminana ara-dalàna dia manao tenue ara-dalàna hatrany tampinoka hatrany amin'ny kiraro anaovany fa le olona niaraka amin'le ministra anankitelo dia manao tenue irrégulière tena manosonsy mihitsy ary mame modely ratsy an'ireo mpitandro filaminana izay sarotiny dia sarotiny ianareo amin'ny discipline zay omenandreo mpitandro filaminanareo marobe le sary azo nahitan'ireo miaramila mpitandro filaminana miaraka amin'ireo ministra sy seg reo manao an'le tenue civile milanja basy milanja kalaknikov mbola sary hafa koa azo tamin'ny sabotsy dia gaga izay nahita fa misy mpitandro filaminana lava volo maromaro lava volo nefa fantatsika tsara fa mpitandro filaminana zany dia sarotiny hoe misy coupe militaire ary ianao ary na tsy mahafantatra hoe miaramily io fa vao miala ny satrokany ka mahita ny lohany sy ny coupe ny volo ianao tonga dia mahafantatra hoe miaramily ty mpitandro filaminana ty fa ny hita tamin'ny sabotsy dia olona lava volo izy reny olona reny sady lava volo izy manao akanjo mpitandro filaminana sadasada reny olona reny akoatran'le olona raha lava ranjanana be anankifiriny niaraka reny hita tsara teo amin'ny esplanade teo eo amin'ny esplanade tsy nisy vahoaka tsy nisy nizaniza teo reo olona reo no azo sary na teo anoloana na vato niorirana na vatorina portanana ny akanjo nanaova niary akanjo tsy mitovy ny nanaova mpitandro filaminana rehetra spesialina ny akanjony fa ny tena nanahitra indrindra dia fotsy fiodirana daholo tsy le fotsifotsy ohatra amin'ny malagasy fotsy fa fotsy fiodirana ohatra ny europeanina izy reny olona reny mila valina zany fanontaniana petraka izany so dia sanatria reny le niresahanareo tamin'ireny fotoanandro lazaina fa ny flora valomanana nanafatra mercenaire sy fitaovam-piadiana so dia sanatria hoy aho fa ny hita aloha dia olona tsy gasy ny fahitana anazy na ny alava ny gabariany lava tena lava ranjanana ny lokony tanan'izy rehetra hafa dia hafa tsy tan clair ohatra ny malagasy ary zareo nanao kagolona daholo tsy hita ny tao anatin'io tareny io na ny maso ny arazara raha hita mampametraka fanontaniana daholo zany satria resaka demokrasia resaka fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana resaka modely no resahako eto modely ny mpitondra ho an'ny olona hoentina rehefa tsy mahay mitondra rehefa tsy mahay
dia tsy mahavita ihany koa. Rehefa tsy mahalala dia tsy mahavita mitondra ny firenena araka ny tokony misy. Ny zavatra hita amin'izao fotoana zao sady tsy mahay ny tsy mahalala ny tsy mahavita ny mpitondra. Dia ohatr'izay ilay vahoaka entina manaraka ambokony daholo satria tsy mahalala nin'inona izy, tsy mahalala izay ambonin'ny tany fa hanandalitra fotsiny. Tena zavatra tena ratsy zany. Misy mamandalitra n'ilay vahoaka malagasy eto tsy milaza ny marina fa mahita fotsiny dia io zay tenenina ao anatin'ny TVM sy ny RNM no hoe noho ny olona erameraka Madagasikara zao so fa misy ny teknôlôjia efa afaka manaraka amin'ny tambajotra serasera any anatin'ny internet, any anatin'ny YouTube ny olona amin'izao fotoana zao, ary efa maro be izy ireo na io ary ny fandrahorana izay atao hoe angalana fepetra ny miara-manonja zao hoe zany mbola fanitsikisahana le demokrasia ihany koa zany mbola atafiditra ao anatin'izay. Zay ke mampirisika anareo atao foana fa mame point positif ny mpanohitra hatrany hatraminareo amin'ny adalana izay ataonareo rehetra. Isan'andro misy zavatra mitsanga toy izany. Isan'andro misy skandale ataonareo. Isan'andro misy famonoana afo izay ataonareo. Ary isan'andro ataon'Andriamanitra mahita zavatra foana amin'ny mpanohitra ahafahana mitsikeranareo amin'ny zavatra tsy mety. Ny zavatra miseho, ny zavatra marina dia tsy azo afenina mihitsy na inona ataonareo. Ary androany dia tsy maintsy resaka nikasika nisy ny conseil des ministres izay natao tamin'ny omaly me mihitsy me satria hoy izany mbola mitohy ihany ny aretina. Misy aretin'ny taiza ty mpitondra fanjakana ity, tena aretin'ny taiza tsy mety sitrana le izy. Misy tao nisy ny mpitondra teo aloha ninjena tamin'ny fotoan'androny fa nomenareo anarana, nomena anarana tamin'izany fotoana zany, nomentsika rehetra anarana fa ianareo koa mitindray mitoraka aty dia omena anarana ihany koa. Manana aretin'ny taiza ny fitondram-panjakana. Ninjena fa mampanofy mampiesony ny fitondrana taloha fa ty tena mampanofy tena hoe manofy mitsangana daholo nareo rehetra. Tena mampanofy mitsangana zay le aretin'ny taiza zay. Ny ministry ny vola dia miteniteny foana hoe reto ny communiqué, reto ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny vola. Normal be raha ohatra ka mijabaka any amin'ny tsizy mihitsy le fitondram-panjakana sy le filoham-pirenena. Fa mitanisa hoe azo vola zao, azo vola Banque mondiale, azo vola amin'ny FMI, mitanisa zao maro-bola rehetrarehetra zao, eo tsy vitanao, miarita ny saina. Misy firy volana amatona ny tsy mety vita ny procédure. Mitarazoka be ohatra ny sokatra mandeha, nefa fantatra fa firenena ato, efa may ny vahoaka, efa mijaly ny vahoaka, mahantra ny vahoaka. Ny zavatra atao fampiresahana dia fampiasonana dia fampanofana, manofy ampanofisana ny olona. Dia milaza zao zany aloha dia mea hoe miala amin'ny téléphérique sika dia tramway, dia transport par câble. Novaina fa daholo ny anarana mofana io na téléphérique io na tramway io na ino io ny rakotsafy ihany ny Alexis. Dia nanomboka ny asa hoy izy nareo dia raha amin'ny 2023 vita ny asa. Afaka roa taona vita ny asa. Zany aloha zany no mamaika fitondram-panjakana. Filoham-pirenena moa omaly dia nanao fisehoana indray dia nampisehoan'le aretina indray koa, le aretina amin'ny taiza. Dia mitohy ihany le fampanantenana tsisy farany. Nampanantenaina le mpianatra kely. Ampidirina ao anatin'le fomba ratsy le mpianatra. Dia ampanantenaina an'izao sy izao. Dia laza indray fa matomboka indray le fanamboarana ny gasikara. Zany ny hitan'ny fitondram-panjakana fa maika aloha zao. Miandry daholo ny fahasarana anareo ny vahoaka malagasy. Miandry ny fahasarana antsika ny vahoaka malagasy. Miandry ny anohana anareo havana any atsimo. Miandry ny kere
fa maika ny fanamboarana nyzany gasikara zany maika namboatra fiarakodiny filoam-pirenena aleo aloha izy anao an'io maika anao an'le transport sakable izy aleo aloha izy anao an'io fa afaka miandry daholo ny zavatra rehetra sady tsy misy ny vahaolana koa tsy misy ninina azo atao zay ny zavatra tsy maintsy horesahany isan'andro san'andro eto hoe miasa ny fitondram-panjakana ary mandray fepetra ahafahana manao an'izao sy zao fa tsy mivaha mihitsy n'le olana tsy fanontaniana mipetraka aminay dia zao foana nataony olana fa eto ve misy prime ministre misy gouvernementa misy fitondram-panjakana misy président république ve eto fa ohatrany tsy misy an'izany mihitsy eto amin'ity fitondra eto amin'ity fireneny ity dia tsotra le valiny ny filoam-pirenena filoam-pirenena manao asa ny prime ministre filoam-pirenena manao asa ny ministre filoam-pirenena manao asa ny gouverneur filoam-pirenena manao asa ny directeur filoam-pirenena manao asa ny DG filoam-pirenena manao asa ny chef cisco ny filoam-pirenena manao asa ny olona rehetra dia tena sahirana izy tsy manam-potoana ho azy intsony dia tsy fatany tsony hoe inona ny tena priorité tsy fatany tsony inona ny lahara-pahamehana fa zay tonga ao anatin'ny sainy sisa no teneniny dia izay no asaina tanterahana raha mbola afaka tanterahana izay no mahatonga antsika miara-manonja eto miteny hoe tsy mety intsony izy ity ka ilaina firaisan-kina antsika rehetra ka na eto Madagasikara na eto Antananarivo na ny faritany rehetra na ny faritra 2020 dia mila mirahiny-tsika rehetra mila mirahiny hanavitra an'ireo namantsika rehetra izay nigadraina gadra politika fa na tsy ireo gadra politika ary fa ireo migadra rehetra izay hiarany tsirariny ireo pirina rehetra nalefa any am-ponja ireo gadra politika akoatran'ireo pirina ireo satria tsy nitavy sabotsy rery ny gadra politika misy ministra Roly Mercy any misy namana maro any mbola tavela any am-ponja any izay tena naovana ny fomba rehetra mihitsy amin'ny tena anazy sanatria mivava aminona anazy any am-ponja io tsy faninanana io fampidirana am-ponja io tsy fanitiavana ihany koa io tsy antsona tody fa rehefa tratran'izany ny fianakavinana ny olona anankiray marary zany tena marary zany amin'ny maha-olombelona dia tsy zaka zany ny olona mivavaka no afaka mifikitran'Andriamanitra ary afaka mamela fa zava-doza ny atao fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao androany nahita gazety efa tamin'ny omaly fa androany vao hitako le izy moa zany alohany andianana tamin'ny alohany anaovana an'ity fandarana ity mahita caricature miaraka mety amin'izay nahita anazy nareo omaly ny caricature hita dia ny filoam-pirenena entina amin'ny filanjana dia no mibata anazy dia ny mpitandro filaminana dia ministra serasera dia ministra ny akitany dia miaramila ny mpitandro filaminana zany miaramila ireo zany sisa le olona mitazona ny filoam-pirenena tsy enjera amin'ny tany dia tsika vahoaka mahafantatra ny tian'le mpanao caricature resahana amin'izany izay le endrika hitan'ny olona ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao filanjana dia olona vitikely sisa no mitazona anazy ary hita tsara hoe iza le olona milanja anazy ireo zany sisa le mitazona an'le tonga databatra tienjera dia samy mieritreritra tsika rehetra io moa zany rehefa misy ny sambo mandeha rehefa hoe vaky ny sambo mandositra daholo zao rehetrarehetra tamin'ny voalavo raha mandositra fa zay tratra farany eo ihany dia ireo anakefatra ireo zany sisa no mety ho tratra farany raha zao ny zavatra mitohy ho tratra farany satria ireo no mbola masasa ary mbola misy moa misy vitivitikely any somary efa somary miova ny langage aloha zao efa somary mivikidina ny langage mivatravatra
fa araky ny tenenina foana hoe lesona be dehibe zay zavatra nitranga teto amin'ity firenena ity zay. Zay mahay mandray lesona no tafavoaka amin'ny fiainana. Zay mahay manitsy ny erreur no tafavoaka amin'ity fiainana ity. Zay mahay maka lesona no manitsy ny lalakaleana. Fa izay misantete manao mafilo ny hevitra ny rehetra manovoina rehefa miteny ny zavatra tsy mety na manitsy azy dia very any akady izy zay. Very any akady izy dia ny vahoaka malagasy ny tadiaviny hoentina any akady ihany koa. Zavatra amin'izao fotoana zao dia araka teneniko hoe ambony dia ambony ny tension misy. Izaho eto miezaka miresaka amin'ny fotony, miezaka milamina tsara mampita ny hafatra aminareo tsy mirotoroto satria tsy azo rotorotona ohatra ny ataony olona miazakazaka hoe manafangaro ny vitesse sy ny précipitation. Mila azonareo tsara ny zavatra tiana hepitaina aminareo. Mila azonareo tsara ny message tiana hepitaina aminareo. Firaisan-kina ny tadavina amin'izao fotoana zao. Firaisantsika rehetra ina hatramin'ny mpitandro filaminana antsonay ahira ina. Amin'ny firenena demokratika rehefa misy hetsika mitranga ohatran'ireny tamin'ny sabotsy ireny dia izao no tsarovitika. Tsy miditra cafouillage ny mpitandro filaminana fa miditra any an-dakazirina. Aferiko tsara. Rehefa misy zavatra mitranga ny tamin'ny sabotsy ireny mbola tsy nisy hetsika, mbola tsisy ninina, tsy approprié na tsy proportionnel amin'ny zavatra nitranga ny zavatra nataonareo mpitandro filaminana. Fa rehefa misy ny tena fidinan'ny olona ohatran'ny ataony any Maurice na any Algérie na any amin'ny toeran-kafa reny, ny mpitandro filaminana dia mpitandro ny vahoaka tsy hifandratra na izy pillage fa tsy mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny tsara indrindra dia ny fidiran'ny fiverenan'ny mpitandro filaminana any amin'ny kazera, any amin'ny lakazera, any amin'ny camp. Zay ny tiako ampitaina amin'ity andro androany ity. Mbola misy zavatra tiako horesahana maromaro fa somary lavalava daholo ny fandraisana anjara zay nataony solombavam-bahoaka sy ny mpandrainjara rehetrarehetra teo. Fa ho toizitsika io ary tsy ho ela, tsy ho ela. Isika rehetra mila vonona foana amin'ny zavatra rehetra. Ito amin'ity fandarana miara-manonja ity, na izy ara ny menazy araka ny tenenina teo, eto sika ny fampita vaovao. Fa isika rehetra koa efa manao Facebook. Io nataontsika fitaovan-tserasera ho atsika, fitaovan-tserasera ho atsika rehetra. Izahay tsy mitsahatra mivavaka satria mbola mitohy foana zany hoe mifofony aina izany. Mbola mitohy ary voanaika ara mimafy zany. Mbola mitohy zany hoe hosamboriny ianareo. Kanefa izay mijoro foana. Mijoro hatrany satria izay no antom-pisinay ho antsika rehetra, ho anareo rehetra, ho an'ny firenena. Fa tsy avelantsika rehetra antra sy ho toy izao ty malagasy ty firenena ity. Efa farany any farany gisitra anketrika izao dia mbola hiaritra an'izany foana ve? Zay no zavatra tiako ampitaina amintsika androany efa lavalava ny resaka izay natao teo fa faranako aloha ny androany namana lorety ihany koa efa tonga eto dia apita aminazy ny famaranana ny fandaharana fa dia mametraka veloma finaritra ho anareo ho an'ny ampisondray. Raha ny tena tokony izy misy namantsika izay tokony hiditra eto kanefa moa fa lavalava ny fotoanantsika androany somary sarosarotra ihany koa satria misy ny brouillage, misy ny fanelingelenana isan-karazany dia ataontsika rapitso ny namana izay tsy tafiditra amin'izao fotoana izao dia mandra-piona indray samy mpahin'Andriamanitra. Izay no ela fa dia faranantsika eo indray aloha ny fandaharana miara-manonja ho an'ity androany alakamisy ity. Mankasitraka antsika jiaby niaraka taminay teto nandritra izay ora vitsivitsy izay.
dia ankasitrana ihany koa ireo izay nandray anjara jiaby tamin'ny fitenenana teto androany. Mametraka ny samitsara ho amin'ny tsika jiaby ho amin'ny manaraka indray ary.